hiara-pananao amin'ity maraina vaovao ity amin'izao andro alatsinainy izao indray dikan'izay dia herinandro vaovao indray zany no hitsahantsika manomboka anio ka dia anterina ny arabo ambam-pirarintso antsika mianakavy izay miaraka ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Matin hisaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka miaona amin'ny alalan'ny feo sy ny sary isika rehetra ny miara-manonja moa zany dia efa fantatsika fa arahanao amin'ny Radio Matin, arahanao amin'ny MBS Radio, arahanao amin'ny fahitalavitra MBS, arahanao amin'ny YouTube, arahanao ihany koa amin'ny Facebook izany. Ny faniriana dia niarahantsika hatramin'ny farany ao anatin'izany fandaran'izany ka tsy sanatria hoe ho fotoana very fotsiny na hoe tsisy atao ka dia ndeha hanaraka miara-manonja na hoe tsy manana zavatra ho mpanjinina sokatsahana ka ndeha handany andro tsy fandanin'andro mihitsy akory ny fandarana toy itony fa tena fandraisana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Maro ny zavatra tsy fantatsika, maro ny zavatra mila fakafakaina ka amina fandarana tahaka nytony miara-manonja tony no alalantsika izay zavatra mety tsy fantatsika na tsy ampahafantarina antsika na inina tsy ampahafantarina antsika noho ny antony isan-karazany noho ny mety ho fahafahany sasany mahazo tombontsoa amin'ny alalan'izany tsy fahafantarany vahoaka ny marina izany sy ny ao ambadiky ny izay zavatra rehetra miseho izany na aseho ao anatiny ity fiarahamonina eto amintsika ity. Ankoatran'izay ny fandehan'ny fandarana moa zany dia ho avy eo ny namana fanira zafy manantany izay mitondra famakafakana ihany koa izy arak'izay efa loha hevitra no maniny eo dia ho avy eo izy amin'ny fotoana izay tongavany eo izany fa namana faniry moa mbola tao anatin'ny fety izy tamin'ity faran'ny herinandro ity satria nanindina afaka baka ny zanany vavy dia arabaina zany ny namana faniry razafy manantany tsy izy ihany fa ramatoa vadiny ihany koa satria izy mivady zany no iantefany zay le izy nahazo mention zany ny zanaky faniry razafy manantany ary tsy vitan'izay fa afaka BBC ihany koa le zandriny ko dobla zany amin'ny namana faniry inona indray ny akoatran'izay fa dia isaorana ilay nahary aloha satria fantatsika tsara ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'izany hoe fampianarana ny zanaka izany fa io araka ny tenenina teto na inona fahasairanana ny ray aman-dreny dia tsy mikely soroka mihitsy amin'ny hoe fampianarana ny zanany, fampianarana ny ankizy, fampianarana ny tanora zany satria hafa ihany izany hoe nahita fianarana zany, hafa ihany ny hoe mahay ao anatin'ny izay ary hafa ihany ary tia ny tena zava-dehibe ny mahazo fanabeazana mendrika fa tsy hoe fanabeazana kitoto fanabeazana mendrika satria izany no mahatonga ny olona anankiray zany ho olombalona ary le olombalona midika hevitra be dehibe olona azo atokisana ary akoatr'izay ny tena zava-dehibe olona mandala ny marina ary ny tanora ny ankizy amin'izao fotoan'izao no hitondra ny firenena raha mpitso rafakapitso ka dia zay no mahazava-dehibe ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana satria misy famolavolana toetsainao ny fanadinana dia dingana ihany io CP, BPC, baka, lisansa, doctorat sy ny sisa dingana ihany zany fa ny tena zava-dehibe ao anatiny dia le hoe olombanina ary olona mendrika sahaza an'izany antsoina hoe Madagasikara izany dia eto zany akoatra ny namany zanaky fanira zafy manantany izay afaka baka avec mention isika dia arabaina daholo izay na afaka fanadinana baccalauréat zany tamin'ity indray mitoraka ity araka nambara teo dingana ihany io fa ho an'ny tsy afaka kosa zay moa zany mahafanadinana fanadinana ho an'ny tsy afaka dia anterina ny fampahirezana ho an'ny izay tsy afaka tena manahirana be mieritreritra ny hoe mba niezaka sy ny sisa tao anaty tao mpianarana iny nefa dia tojo tsy fahafahana atahoana moa fa dia
ny fianarana dia mitohy foana ny fianarana ka dia ampahirezana ho an'ireo izay tsy afaka raha tsy azo tamin'ity tsy maintsy ho azo amin'ny manaraka izay ilay izy dia fatarina moa zany inona ny antony tsy nafahana dia reny no arenina ny mpianatra no mahafantatra an'izay ny sekoly koa zany moa eo ny ray aman-dreny dia ny anjaran'ny ray aman-dreny moa zany manampy an'ireny zanany ireny samy efa nandalondalo an'izany daholo amin'ny akapoben'ny zany tenanay izao fa nandalo an'izany hoe tsy fafahana fanadinan'izany fa rehefa avy eo dia afaka ihany azo foana io na ahoana na ahoana. Zay ny momba ny fanadinana baccalauréat efa miatrikatrika ny fidiran'ny mpianatra zany zao amin'izao fotoana zao ny mpanao vakansy efa maro no miverina mandeha mody izay nakany morontsiraka raha zay aloha ny raisina ohatra fa dia tao anatiny tena hoe fitsitsiny tao anatin'ny fitsitsina tsy afaka ny oatra an'izay teo am-pelantanana ny mpanao vakansa misy ara-moa dia tsy afaka nanao vakansa noho ny antony maro samihafa ihany koa zany ino moa zany samy manana programa ny isa-tokantrano fa ny zavatra tsapa tamin'ny akapobeny dia hoe ny vakansa tamin'ity indray mitorak'ity dia tena nanahirana sy sarotra raha noharina tamin'ny vakansa izay tany aloha tany akoatrany hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny covid reny moa zany le namaibe reny samy confinement sy izy samy hita tany an-tranony tany daholy fa ny talohan'izay dia mba hoe eo ihany fa ny tamin'ity dia tena hoe vakansa ka vakansa fa dia voafetra ny fandaniana le manao vakansa nefa amin'ny hoe voafetra fandaniana dia ohatrany tsy milay mihitsy ozy izy ny ankizy sy ny tanora ianao andeha vakansa nefa ohatrany tsy dia tena afaka hoe migalabina loatra amin'ny resaka ty ihany io dia tsy afa manoatra fa dia hoe ny rivotra hoe mba niova aloha zany iny kosa aloha zava-dehibe. Izay ny momba zay ny resaka hoe fiarabana sy ny namany ho anareo zay mangataka hoe mba arabao zay ataovy kokoa zay sisa dia tsy adinoana akory izy ireny takan'izany ohatra ry tsy ory ao tsara fara ao zany any amin'ny tanàna zany zay manaraka ny miara-manonja tsy izy ihany fa ny ao atokantrano tsy ory ao tsara fara dia takan'izany ihany koa ireo namana maro samihafa radogla rabila any tanàna any daholo zany dia misy ihany koa ny any manjakandrinao vaky ny adinao manaraka akaiky dia akaiky ny miara-manonja MBS Radio Mada ny any amin'ny faritran-dramasina zay somary lavidavitra fa dia manaraka akaiky mihitsy ny MBS Radio Mada zany amin'ny alalanyity miara-manonja ity eo ihany koa ny Fianaratsoa izay vao nisy namana avy any Fianaratsoa tamin'ny herinandro ny vahiny teto dia arabaina ihany koa nareo satria maharaka tsara nytony fandarany tony eo ihany koa zany ireo namana maro samihafa ao Morondava ny ao Toliara ny ao Manakara ny faritra atsimo atsinanana rehetra iny Mananjary Vatovavy ny ao Fitovinany efa nisarana moa zany le Vatovavy Fitovinany manaraka ny miara-manonja izany amin'ny ao amin'ny faritry Tomasina iny amin'ny faritry Marolambo izay fantatry ny namana Germain menjanahary zany Marolambo zany dia ny any Antseranana sy Antsohi izany zay aloha ny eto dia ny any Ampitandramasina zany moa ny ao Frantsa mazava loatra ny any États-Unis dia atao koko manokana maro ireo namana zay any États-Unis any amin'izao fotoana zao raha tsy resaka ohatra hoe atao kokoa zao ny namana tsika rabe tokotany zany anisan'ny tena voalohany zany raha ny teto amin'ny hoe MBS any États-Unis any zao namana tsika dia eo ihany koa ny namana hafa ary ny tena mampiavaka malagasy ao États-Unis ao indrindra ohatra hoe resaka hoe Washington, New York dia misy ny fionany samy malagasy dia hoe any amin'ny anina indray tsika mione any amin'ny anina indray ao indray ny ampionny amin'ny resaka ohatra hoe finoana ohatra na ny any États-Unis na ny ao Frantsa dia miona any amin'ny anatin'ny choral mahafinaritra zany any amin'ny fiangonana zay misy any miteratany malagasy fa ny zavatra iraisana dia hoe any zay ilay Madagasikara isika aty Ampitandramasina fa i Madagasikara ilay firenena niaviana ilay tanindrazana dia any izy any dia fo anankiray no mitepo ao anatin'izay hoe fanamariana manokana momba ny Madagasikara zay ho an'ireo mpiray tanindrazana any andafy rehetrarehetra any tsy États-Unis sy Frantsa ihany fa eo ihany koa ny firenena hafa zany takan'izany ohatra ny any Chine zay be malagasy na ny miasa na ny mianatra
ny any Azia rehetrarehetra iny hatrany Amerika Latina any misy malagasy, aiza reny tany tsy misy malagasy eto ambonin'ny tany fa dia saika ahitana malagasy avokoa, ka dia atao kokoa manokana zany isika rehetra any ampitan'ny ranomasina rehetra any. Inona ny loha hevitra zay eo banjintsika aloha zany amin'ity indray mitoraka ity? Maro ny loha hevitra izay afaka resahana. Raha ohatra fotsiny hoe ny zavatra nitranga tamin'ny faraparan'ny herinandro teo, ohatra hoe ny filoham-pirenena ohatra dia laza zavatra betsaka momba ny hoe resaka fampandrosoana ny indostria, resaka fitaterana anabakabaka, voateny Airmady sinsisa ny indostria mihitsy zany nahazo an'le trophée tany Vienne de hoe no amorona asa sisa politika mpanjakana sinsisa samy manana heviny ny momba an'io, fa hojerentsika ny momba an'izay rehefa avy eo avy koa ny namana faniry. Fa ny resahantsika aloha amin'ity ny fanomboa ny fandarantia dia ny resaka momba ny tontolon'ny finoana ato ananinato sy tontolon'ny fanjakana na ny mpitatana ny fanjakana eto ananiny eto. Ty zany tsy resaka mihitsy hoe mampiada ny fanjakana sy ny katolika, tsy zay mihitsy, tsy any mihitsy, fa fanamariana sy fanehoan-kevitra toy ny fanehoan-kevitra rehetra, satria naninona nisy fiantraikany be deaibe sy nisy fanehoan-kevitra be deaibe ny nateraky ny loko izay lokony laikita izay natolotra zany natolotra ny avaty amin'ny fanjakana zany natolotra ny katolika hiatrehana nilay antsoina hoe JMJ io zany any Antsirabe izy io zany amin'ity indray-pandeha ity journée mondiale en jeunesse fanao izy io ary fotoana lehibe mihitsy ho an'ny katolika, ho an'ny resaka jeunesse zany, resaka tanora zany fionambeny ny tanora eo anivon'ny finoana katolika, ary dia goavana izy io misy ny avatra avy any amin'ny papa, misy lohahevitra banjinina isan-taona ao anatin'le izy. De ozy izy ny fanjakana hoe zay amme fanomezana, tsy maninona toy ny fanomezana rehetrarehetra dia hoe amme kita, zay ihany no niteneniny tamin'ny voalohany okotsika manaraka tsara, misy kita zany mba hoe omena zany, mba hoe omena ny tanora hiatrika an'io journée mondiale en jeunesse io. De hoe eny ary io moa tonga am'le fitenenana hoe kristianina tsy manda fanomezana, ko fanomezana io ko iza no andahan'izay, fa ry zareo mpame an'ilay fanomezana zany hoe ny fanjakana izy tsy ny teny mihitsy hoe zao ny lokony na hoe ohatr'izao na ohatr'izao fa amme kita zay de eny ary nalefa am'izay le kita tonga de orange zabe zany le kitapo satria ao anatin'le kitapo ihany koa mbola misy zavatra zay makita azy, tonga de orange. Dia teo zany vao hoe ahoana ary ty, ny sasany miteny hoe tsy problème io raha na inona lokony io na orange io na volomparasy io na menamena io na fotsifotsy io na maintimainty io na rose io na inona, tsy de hoe zay zava-dehibe fa ny zava-dehibe de le hoe le foto-kevitra banjinina amin'ilay journée mondiale ny jeunesse ho an'ny finoana katolika zany dia iny ny tena zava-dehibe, le foto-kevitra sy le fiarahana sy hoe ny fanasongadinana mahatanora kristianina sy ny sisa tsy olan'izany inona lokony io ao. Le atondray dia milazany hoe io zao le izy nataony ny teo anivony Midi Madagasikara moa zany gazety mpiseho isan'andro mivoaka androany dia nataony alahunina mihitsy io le lokon'le izy misy tompona andraikitra isan-karazany ao zany mandray le izy dia io hitantsika hoe orange zany ny tena misongadina ao anatin'ny ilay kitapo zany. De inona ny soratra eo? JMJ Antsirabe, ozy midina Madagasikara no mitatitra an'io fa be deaibe ihany koa ny gazety izay mitatitra an'io resaka hoe désaccord entre catholique sur la couleur orange du kit. Hitanareo zany zay sorana ny namana faly nampisehoan'ny izay sary aloha mantsy le izy sary ohatran'izao zany ho hitantsika fa samy mitatitra an'io daholo ny ankamaroany ny gazety mpiseho isan'andro izany tamin'ity indray mandeha ity hoe désaccord entre katolika. Fa maninona no lasa misy désaccord le izy de eo zany no tsitsika firesahana. Lizy moa zany hoe fanomezana ino tsy asitsika resaka ny momba an'iny, fanomezana ohatra ny fanomezana rehetrarehetra,
fa maninona le izy lasa misy hoe désaccord entre katolika eo amin'ny sahany katolika zany a de lasa misy tsy fitovikevitra manoloana n'lay toetra raha miteraka tsy fitovikevitra le izy satria nahoana satria misy ohatran'ny resaka hitahita hoe domitapany andoherany satria zany zao rehefa hitondra ny nkity iny zany ireo tanora katolika any Antsirabe de lasa feno orange zany lay le toerana zay ionana any Antsirabe lasa feno orange tonga de loko orange zany no misongadiny eo io tsy problema zay mety hoe inona any fa maso mijery fotsiny de tsy maintsy anontany hoe fa inona ny fifamatorana eo amin'ny TGV sy ny reto tanora katolika ireto satria loko orange le izy ho an'ny olona zay tsy maharaka ny fandehan-draharaha zany de tsy maintsy anontany an'izay izy fa nga feonan'ny TGV ty tsy maintsy isy anontany an'izay ary be de be ny olona tsy manara-baovao be de be ny olona tsy maharaka io pitsopitson-javatra rehetra io isika zao hoe manaraka miara-mamonja de fa maharaka an'izany hoe analyse zany fa ho an'ny olona any ananina any mety tsy maharaka an'izay fa tonga de loko orange ny hita misongadiny eo tsy hometsy iny mihitsy izy ho an'le mpitazana io hoe ahoany ty to tena loko orange no misongadiny eto fa inona hoana io de io ny GMG fa nga zany tsy resaka hoe feonan'ny tanora katolika ka hoana ny lasa orange de rehefa tsy manadiady izy zany de tonga izy de mandray hitsin-dalana fotsiny de rehefa hitsin-dalana de hoe misy inona mety misy fanarahana zany eo amin'ny tanora katolika sy ny iny ty ny TGV de tsy ataontsika hoe fanjakana satria le orange le lokon'ny TGV de ozy izy ihany koa ny sasany ka le izy moa zany samy tanora aty tanora katolika inona moa fanalazavana ny TGV tanora gasy vonona samy misy resaka tanora zany de ho an'ny olona tsy mahalala de ataony hitsihitsiny ohatran'izay fotsiny le izy zay no mahatonga ny ampahany eo anivon'ny finoana katolika hoe tena ohatran'ny tsy mety ty zay le teny teo hoe désaccord tsy lasa misy zany tsy fitovikevitra manoloana n'le lokon'le kita de ohatsika teo hoe misy amiteny hoe zavatra tsisy dikan'izany zay resaka loko any koa ve no antanin'andro fa tsy le tena zava-dehibe fotikevitra ao anatin'le izy no mpanjinina marina zany fa na tiatsika tompoko na tsy tiatsika ny loko eo amin'ny fiainany zanak'olombelona dia misy dikany na tiatsika na tsy tiatsika misy dikany ny loko isan'isany zany misy dikany ary rehefa misy dikany dia misy message miaraka amin'iny averiny indray mpandeha ny loko dia misy dikany ary ny loko iny dia misy message ina dika message afatra mivantana io na mety hoe afatra akolaka io ndao ary ataontsika hidirantsika lalindalina momba an'izay eo amin'ny fiainana andavanandro samy manana ny safidin'ny olona ty polo anaovako ty zao menamena misy dikany io fa maninona amin'ny menamena satria efa tena latsaka kady ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainam-pirenena ka dia mirehatra ny témoin zay ny dikany io rehefa mirehatra ny témoin na any amin'ny fiara io na izy io na aiza de efa danger zay ny lazainy zay ohatra anankiray de zay mahatonga ny tiakanjo ty hoe menamena de misy heviny daholo io zavatra rehetrarehetra io ndresaka loko zany raha fotsifotsy izy misy dikany raha mangamanga izy misy dikany raha mavomavo misy dikany ary misy message foana ao anatin'izay rehetrarehetra izay io lokona sainam-pirenena io tompoko ho an'ny firenena isan'isany misy dikany io ny tsika zao fotsy mena maitso misy dikany daholo na ny fotsy na ny mena na ny maitso misy dikany zay ary misy message ny sainam-pirenentsika misy message fa be dehibe koa mbola tsy mahay an'izany na olona tompona ndraikitra raha ambony misy tsy mahay ny dikany reny tsy afaka mandahan' zay zany tsika hoe rehefa loko de misy dikany sy misy afatra na message ampitainy miaraka amin'iny
loko iny. De ty zany zao hoe anka io anefa fanomezana avy any amin'ny fanjakana anomena ny katolika io kit io de hoe orange no misongadiny eo am'le kitapo lokon'le kitapo zany. De rehefa zay zany no fipetraka le izy dia lasa miteraka an'le désaccord. De inona ny dika an'izay? Ny dika an'izay zany le fanomezana, lay fanomezana le kit izay kitapo orange na volomboasary no misongadiny eo am'le loko zay mena ny tanora katolika hiatrehana ny JMJ iny zany dia lasa misy hevitra mifandona eo amin'ny samy katolika am'le izy. Misy hevitra mifandona ao zany satria hoe natiana na tsy tiana lasa ohatran'ny fangaro le izy sy arak'le nazavaina lavabe teo. De rehefa zay zany no fipetraka le izy de hoy avy hatrany ny fanamariana hoe mety tafajabaka ihany ve zany ny eo anivon'ny finoana katolika tamin'ity zavatra ity satria le fanjakana tena hoe omena fanomezana nareo tamin'ny voalohany izy tsy niteny hoe le izy aloha kita fa izy tsy niteny hoe zao ny loko na zao ny loko fa rehefa azo am'izay le izy de hoe ato miteraka hoe manahirana ity zavatra ity hoy ny ampahany. Ny ampahany zany eo anivon'ny katolika tsy mivaky loha hoe tsy olana io fa ny ato tena hoe manahirana be ilay izy. De rehefa jerentsika zany dia tsy niteraka firaisana, tsy niteraka hoe fiarahana ilay kita avy any amin'ny fanjakana izay nomeniny katolika hiatrehana ny JMJ fa lasa niteraka tsy fifankazahoana zay dikany hoe désaccord. Any amin'ny mozika izy fa mazava tsara hoe tsy accordé tsara ne zany corde guitare zany tsy accordé tsara ne zany feo zany hoe mifandipandipatra zany de lasa mivalana le izy rehefa aveo de miteraka désaccord, lasa miteraka tsy fitovin-kevitra eo anivon'ny samy katolika sy mitantana ny katolika ilay loko orange am'le hoe kita ampiasaina amin'ny JMJ. Hitanareo zany ho an'ny olona mandinika tsara zany dia ny zavatra rehetra tompoky tsy mandehandeha ho azy zany, tsy mandehandeha ho azy fa misy dikany avokoa. De lasa eo zany zao lasa miazoazo ao ho ampiasaina raha nytao lasa manao propagande gratos ho an'le loko orange so ampiasaina fanomezana le izy de ahoana arany ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Hitatsika am'izany le izy fa manahirana be. Mety misy mieritreritra hoe zavatra tsisy dikany zany, mety misy mieritreritra hoe zavatra maivana zany fa ny ato anatin'ny fitondranany koko be araky ny fiteny mazatra io eo anivon'ny fiarahamonina tsy misy zavatra mandeha ho azy zany. Ary zay ny tsara ho fatatsika ny mpanaraka ny fandarana tahaka nytony miara-manonsy tony sy ho atsika zay miaina ao anaty fiarahamonina oka mba ho fatatsika tsara fa tsy misy zavatra mandeha ho azy zany eo anivon'ny fiainam-piarahamonina. Zao lokona orange daholo ty brao sy ny karazany rehetrarehetra ity tsy mandeha ho azy zany fa misy dikany zany, misy message zany. Lokona orange daholo karapokotany teto Antananarivo ohatra ny hitanao orange no misongadina misy dikany zany. Brao en commune orange tsy anonona commune fa loko orange no misongadinao de mody misy volomparasy lokonany zany daholo ty anina rehetrarehetra ity nefa le loko orange fatatsika tsara fa lokona atoko le izy tanora gasy vonina de lasa mifangaro ary be. Inona ny idiran'ny tanora gasy vonina amin'ny brao-mpanjakany? Inona ny famatoran'izany amin'ny braona commune? Lokona atoko iny de any fa nga de tsy misy loko hafa mihitsy. Misy any olona miteny tsisy dika zany fa ny anareo toko de tsongoloanareo foana tsy le foto-kevitra ny jerenareo fa tsongoloanareo ary am'izay resaka loko ry de hoy zay hoe azafady fa ho an'ny olona nianatra sy ny olona ny saina ny resaka loko dia misy dikany avokoa ary misy mesazy ampitaina ohatran'ireny akanjona
mahona mpanao baolony reny misy dikany daholo reny fa tsy araka nieritreritra ny sasany hoe mandeha gona amin'izao ary zay no mahavoantsika eto Madagasikara ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika de eritreretin'ny sasany hoe mandeha gona de tsy handroso mihitsy tsika fa ho an'ny tany mandroso misy dikany daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'io lokona voninkazo io ho an'ny spesialista an'izany misy dikany an'io inona ny dikany menamena raha voninkazo dikany inona rozirozy misy dikany daholo fotsifotsy amoa tsy mahay an'izany ny asa gazety no hainay zany fa zay tsy mahay an'izany satria tsy nandalina momba an'izay fa lizy fotsiny de hoe misy dikany de eto ary sika amin'io raharaha io raha ohatra zany ka hoe anome fanomezana ho an'ny katolika hiatrehana ny JMJ anome kit ny fanjakana raha ohatra ka tena hoe tsy asina resaka hoe ahoana sy ahoana sy ahoana de raha ny tokony izy efitra zany resahana zany raha ny tokony izy tsy nampaninina ne ohatra ny fanaony reny mpamatsy vola ny Madagasikara reny ozy ny mpamatsy vola hoe ity misy vola hiatrehana ny cyclone vokatra cyclone na hoe ity misy vola hiatrehany Madagasikara vokatra ny etraketraky ny Covid-19 zany hoe azon'ny mpanolotra atao tsara ny tonga de efa manamarika manambarika eny am-piantoana hoe ity vola ity resaboly zany ity vola ity tompoko dia omenanareo ty tsy hoe indramina omenanareo ty mba hoe anaovana an'izao mazava zay any amin'ny sehatra hafa ohatra any amin'ny fiangonana ohatra misy manome fanomezana hoe ty voly ty dia omenanareo mba andokona nyty vatam-piangonana ohatra ny efa vasibasiko ty mazava zay de ajaina ny tenin'ilay mpanome eny de tsy misy mipika io fa ohatran'izay de raha raisina zany ty netinety kokoa ane raha ohatra hoe ny teniny teo anivo amin'ny mpanolotra azy io zany hoe fanjakana nanolotra an'io hoe iza hoe ity ny vola omenanareo finoana katolika eto Madagasikara hiatrehana ny JMJ ka ividanana kita le izy ho an'ireo ankizy ho an'ireo tanora hiatrika ny JMJ amin'izay fotoan'izay dia ny eo anivon'ny katolika no misafidy na ataony orange io lokony io na ataony mangamanga io na ataony fotsifotsy io na ataony mavomavo zay loko isongadiny eo na ataony loko mifangaro azy zay fa ity tsy zany ity tonga de taty anivon'ny mpanolotra ny taty anivon'ny fanjakana zany tonga de hoe ity le izy de nataony orange no songadina teo amin'le lokon'le kitapo de nianahana daholo zany mpandray hoe ahoana ary zany de zay na tonga le hoe désaccord entre ny katolika manoloana an'ilay izy de ndeary ataontsika fakafakaitsika ihany le raha isitsika zao ohatra hoe am'resaka finoana ohatra inona moa misy dikany daholo koa ny loko am'resaka hoe finoana ohatra zany zao hoe anisan'ny tena goavana be ohatra hoe ny loko menamena de hoe midika hoe rany Jesosy Kristy latsaka tety nalatsany ho famonjena ny zanak'olombelona zay maditra zay tena hoe anjakan'ny tsy fahamarina de hoe tsy maintsy avotana le zanak'olombelona zay maditra sy manota dia nandatsaka ny rany Jesosy Kristy menamena iny dia ohatran'izany dia zay zao misy dikan'izany amin'ny resaka finoana kristianina resaka mangamanga ohatra de hoe resaka hoe lanitra fiainana mandrakizay ohatran'izany fa raha reo fotsiny raisitsika tsy hanao menamena mihitsy izy raha dikan'ny politika satria menamena zany raha hoe kravaty mena ve de tsy timiny zany aiza raha valomana zany miara-manony zany tsy hanao any menamena mihitsy izy nefa ny menamena io tena loko manana ny lanjany io amin'ny kristianina de mangamanga ndray hoe lanitra tsy hanao mangamanga zany lokony ASVM io tsy hanao an'izany izy ho an'ny mpandinika politika hoa zany ho an'ny mpandinika fiarahamonina tsy hanao raha mekita izy hoe de ho ataony mangamanga lasa manao makalaza fotsiny ny ASVM ndraiky koratsian'izy de ohatran'izany le izy
sady tsy menamena ny tsy mangamanga raha raisitsika andray inona ny tokony ho lokony eo inona moa ny lokon'ny katolika maneran-tany inona ny lokon'ny katolika maneran-tany iraisan'ny katolika ny fotsifotsy sy ny mavomavo ohatra nahita fotsifotsy kely ihany tam'le kity teo tam'le kitapina seho an'ny namana teknisianina teo de misy mavomavo koa satria ny fotsifotsy sy mavomavo ny lokon'ny Vatican so de tsy haitsika zany ny saina ny Vatican satria Vatican io dia fanjakana izy io sady foibe ny finoana katolika manerana zao tontolo zao de misy an'le sary iny eo ampovoany fa ny fotsifotsy sy mavomavo zany tena misongadina rehefa mandeha ny papa amin'ny fiara mitondra azy sy saina miofahofa tao Vatican ao zany tena nay moa fa tany tamin'ny 7 moa zany amin'ny mampanao gazety de mandehandeha sady mandehandeha ato anatiny indraindray koa mba mivoaka kely any ivelany any de mahita zavatra fa fotsifotsy sy mavomavo ny lokon'ny katolika fa tsy orange zany raha hoe tena hoe raisina zany io loko ary io fotsifotsy sy mavomavo ny lokon'ny sainam-pirenen'ny Vatican io misy dikany io fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao ohatra ny sainam-pirenentsika misy dikany daholo zay rehetrarehetra zay de raha ohatra zany ianao hoe tena hoe omena sehatra izy hoe fanajana ny hoe maizy azy an'le olona zay hoe mba matokony hoe zany anjaran'ny mpanolontsaina hoe tsika anome fanomezana ho an'ny katolika ahoana sy ahoana moa zany fa ty zany tonga de ataovy orange fa io ny lokotsika itsika maome tsy afaka hoe aninninina amitsika zany fa tsika ara mameko tonga de ataovy orange zany misokanja de asio mavomavo kely sy ohatr'izay na fotsifotsy zay mifangaro zay fanampo moa zany fa tsy hoe mifangaro fa no misongadina amin'izy de hoe orange le izy tsy hoe tsy fitiavana resaka hoe orange na ohatran'izany fa ilay zavatra iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao efa manahirana zay efa manahirana dia lasa any amina lasa amin'ny zavatra ohatran'izany le izy fa raha ohatra hoe tiana tsisy resabe le izy de tsy nampaninina mihitsy eny nanao an'izany hoe vola no nomena dia hoe tia anaovana kita de iny zay loko safidinin'ny katolika sy zay mpitantanao amin'ny finoana katolika hoe ataovy an'izao le loko na ataovy an'izao le loko na atao an'izao le loko fa ho an'ny mpandinika aloha de hoe tsy ho loko raha hoe ny katolika zany no ny safidy raha ny katolika no ny safidy de tsy haiko hoe tena mety hoe loko orange tokoa ve no safidiny amin'izy satria zao mantsy ireo tanora ireo koa samy manana frehany eo ny finoana anankiray mazava iny fa ny frehany samy manany azy misy tanora timma ao katolika zay mahafantatra misy tanora TGV ao katolika zay mahafantatra hiatrika an'io JMJ io misy tanora any amin'ny atoko isan-karazany ao satria mantsy zao hoe raha vao hoe menamena de hoe kravaty mena zany tena tim zany na hoe rola ratsiraka zany satria ny lokon'ny MTS koa raha sy diso eto menamena de lasa ohatr' zany ny fandraisan'ny olona le izy ty zavatra ty ka hitantsika amin'izay zany tena dikan'izay zany de hoe ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao sy ny manohana azy rehetra de miezaka mafy mihitsy mba miseho etsy miseho ero ka ampiasaina daholo izay zavatra azo ampiasaina hatramina resaka loko mba hoe entina zany mba hoe ilazana amin'ny mpitazana entina anasongadinana ny présence aloha hoe resaka JMJ any katolika tanora katolika misy présence anay ao jereo le loko zay mandeha indray amin'ny zavatra hafa io ne resaka Jesosy mamonjy io tena mampalahelo io zavatra io mampalahelo na tiatsika na tsy tiatsika mampalahelo omaly zao de mbola misy ambenana mpitandro amin'ny filaminana ohatran'izany satria maninona misy fidikidirana resaka mamofopofona politika sy ohatran'izany aiza le resaka hoe famelakeloka sinsisa tiaviny namanao taka ny tenanao tsy tory-teny eto zay fa raha hoe tena fotom-pinoana kristiana tsy tonga hatrany am'izany resaka hoe totondra eo am-piangonana mifanenja an'izany tsy any mihitsy le izy fa rehefa tonga am'izany le zavatra de fa
efa hoe any efa tsy any amin'le tena fotikevitra hijoroana mihitsy amin'ny mafinoana le izy ka zany toejavatra zany mampalahelo a ka rehefa hitsofohany zavatra tsy tokony hitsofohana ny zavatra dia miteraka olana io zany zao ny journée mondiale la jeunesse ho an'ny tanora katolika de lasa hoe miteraka désaccord eo amin'ny samy katolika satria maninona nitsofohan'le zavatra avaty resaka loko fotsiny resaka loko fotsiny de efa miteraka zavatra isan-karazany ny mpanome aty mitsotsotra fotsiny satria efa zay aloha zanyko izy manana an'izay heritreriny any izy fa atao amin'le nandray an'le fanomezana anao manahirana ny fetrakalisa ka ny olona tsy azonao ferana ny olona tsy azonao ferana amin'ny heviny ny olona tsy azonao ferana amin'ny fantikany zavatra anankiray tsy ohatrany hoe feranao ny tiako Madagasikara feranao ny RMDM tsy anao hevitra atsy anao fampisehoana velatra ferana ohatran'izay fa io na ferana raha tsy hoe io hijanona amin'izay hoe tsy azo atao zao de amin'ny resaka hoe demokrasia ankapobeny zay fahalalahana satria mantsy efa misy zatra an'izany efa misy zatra hoe ferana anato sakanana anato satria tsy mety aminay io de atondray amin'ny lafiny anankiray de hoe tia indray zavatra omenay tia kanjo tia tsahano fanomezana ty raisiny amin'le resaka hoe fanomezana mantsy tia kanjo tia kany ino ny fanomezana ato izy manakana rehefa tsy mitovy amin'ny heritreriny ato izy manome fanomezana ataony amin'ny endrika fanomezana l izy kanefa misy ambadika ao anatin'le izy reny le hoe varitsinjo reny inona ny lokon'le gony ka azafady inona ny lokon'le gony tsy misy loko orange zany zao misy dikan'zany matoa io gony io natao orange misoadinao misy dikan'zay okitsika tsy eritreritra hoe zavatra maivan'zany na hoe zavatra tsisy dikan'zany na hoe zavatra tsy miteraka fidiram-bola ty atokantranonay zany raha hiteny zao hoe fohy fisainana de mety misy tesitra any fa le izy de zao ny zavatra rehetra tsy mandehandeha fahatany zany fa misy dikany avokoa ary rehefa tsy manakatra ianao zany miezaka manakatra an'iny de eo foana ny voanao ny olona efa ty ambony aty mataka zavatra hoe zao ny dikan'io tandremo zao di fa ianao anao hitsindalana foana de zay ny tsy mampandroso ny malagasy kanefa atao ambadika ato de misy olona na sokajon'olona mahazo tombontsoa amin'izay jereo zao ny tany eto amintsika melasa foana ny tany eto Madagasikara hoe lasa mahoana moa tsy hoe lasa hoe manatongotra de lasa ny velany fa na lasan'ny mpanambola na lasan'ny vahiny zay tany mba hoe tsara zany ino moa natao hoe tsara amin'ny resaka hoe tany ny toerana misy azy ny mety hoe arena zay finosiny ao ambany ao ny resaka accès zany resaka teknika be deabe fa le izy fotsiny de hoe tany eto Madagasikara le izy tsy andositra ny velany fa io fa ianao zany lay teratany malagasy ianao de miafiafy ianao manoloana an'lay izy fa ianao zany ary amin'ny sisiny ary ianao fefeny de rehefa fefeny de ianao anivelan'ny tamboho fa izy no ao zany manoloana an'izay toejavatra zay ka manahirana le raharaha eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tena manahirana ka lizy tsy vitany hoe manahirana fa hoe ho atao ahoana ary izay no hijoroany ny mpanohatra manoloana ny toejavatra zay tsy mety eto amin'ity fireneny ity de zao de mbola mitohy ihany ny fampanantenany isan-karazany hoe amorona asa ananao indostrie ny vanim-potoana zay ahafahanao miasa na hoe le mandazany de regime ny tirantenena amin'io efa kely sisa de misy fampanantenana indray resaka anao orinasa anao an'zao resaka orinasa zany tsy any amin'ny resaka hoe tsisy ny teny mihitsy te hoe ratsy na tsy mety ny mamorinasa ny manangana orinasa tsisy ny teny an'izany
mety zany zavatra efa fiainana isan'andro zany amin'ny resaka fiainana firenena anankiray sy ny tontolon'ny fandrarana sy ny tontolon'ny indostria fa ny tena tokony ho atao aloha de fikarakarana andreo orinasa efa misy. Ina moa problema andreo? Resaka energia, resaka lalam-barotra, resaka mizana-tsindrinila. Misy orinasa ohatrany hoe mahazo faveur be. Za mantsy nanenjehana tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana hoe miangatra za hoe tiako hoe oy tenena daholo hoe monopolisena ary ny am'zao ahoana ka ireo orinasa efa misy izay efa tena kendaroroka no ny antony maro samihafa izay rehefa jerena de tsy antony avy amin'le orinasa secteur privé aloha ny raisitsika, tsy antony avy amin'le secteur privé no mahasahirana azy, tsy maloka ramantsony ny sasany lasa mandefa chômage teknika ny sasany zay tsy araky ny eritreretana fa noho ny tsy olana dia tsy maintsy miditra am'izay. Ianao ato miteny hoe nangana orinasa amoronasa sy ka ny asa efa misy ara tsy voakarakaranao. Inona daholo ty fitakimbola rehetrarehetra ty? Inona daholo ty chômage sy ny rehetrarehetra ty? Tsy afaka mampiditra mpiasa vaovao intsony satria le orinasa mihitsy no sahirana. Sepitra izy amin'le rivotra iainana ara-politika sy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Sepitra. De tsy afaka miodina araka ny tokony izy, zany hoe tsy afaka mampiditra bénéfice. Ny orinasa ny hoe mitady bénéfice ny ataony. Na orinasa inona io na orinasa inona. De mitady bénéfice, zay maha orinasa ny orinasa ary misy fifaninanana ao anatiny. Fa tsika eto na miresaka hoe fifaninanana resaka inona, le tontolo iainan'ny orinasa eto Madagasikara no tsy afahany tena hoe mamokatra. Fa zay eto samy teny. Fa raha tena hoe ampina araka ny tokony izy ny orinasa efa misy aloha, ny orinasa efa misy aloha dia hita vetrany ny vokatra. Fa any amin'ny zavatra hafa no mahamaika. De zao de hoe apiditra bus na tiana ane na tsy tiana zany bus zany efa ao anatin'ny fandrarana zany. Arivo téléphérique anefa tsy ho atao ihany koa zay hoe efa projet. Ny antony anaovana an'izany ane de mba hanamaivanana le resaka téléphérique io, hanamaivanana ny fitohanan'ny fifamoivozana eto Antananarivo e. De natao daholo ty fanazavany ty. Le téléphérique anefa miala eo anosy de miakatra eny ambony eny de mikatso le anarana raha hoe akatso de mikatso ao de eo de le anankiray mandalo aty Ambohijatovo Analakely Akorondrano de any Ambatobe de zay hono hoe manala embouteillage satria izay le nitenenina tamin'iny. Nefa izy tena contradictoire satria maninona ianao anao téléphérique amin'ny tena ianao hoe anala embouteillage, ato nefa ianao apiditra bus arivo. Inona ranga ny embouteillage ho afaka amin'izany Inona ny embouteillage ho afaka amin'izany? Fa le zany de tenitenenina eto fotsiny hoe zao de saminy eo de taitaitra eo de eo indray aloha. Apiditra bus arivo, ny atsasany alohan'ny fanjakana de ny atsasany alohan'le mpandrara. Iza mpandrara hiditra amin'izany? De ho atao aiza zany reo taxi be Antananarivo reo? Sprinter sy kasety tena feno hitombriky zany reo. Sa atao aiza amin'izany? Zany rehefa manao zavatra diniana daholo fa tsy hoe maimaika fotsiny. De zao zany hoe anangana indostria sy ny siasisy. Ko ny indostria efa misy areto tsy tafavoaka. Menimenina daholo ane reo le fikambanan'ny secteur privé reo menimenina daholo. Menimenina. Ahoany ty tena hoe sepitra. Ny vahiny koa mantsy amin'izany mampiasa ny fananany ihany koa. Ny anao ny ariary ny volanao no ampiasainao. Ny vahiny tonga de raha hoe sinoa izao de ianina tonga de vola avany, ianina romimby. Raha ohatra izy hoe teratany hafa, ohatra izy zany hoe ny Europeanina mantsy tsy frantsay ihany euro ny aza miasa. Ny anao lanjam-bolanao oharina amin'ny vola vahiny, sepitra, sahirana amin'ny volanao. De eo amin'le fifaninanana zany tonga de tsy maharaka n'ilay fifaninanana satria resaka fandrarahana io tompoko fifaninanana io. Daremo koa fa mbola misy ny sadek mbola misy ny commerçant zany sehatra malalaka be daholo zany.
de Madagasikara am'izao 2022 zao raha oarina amindreo firenena any anatin'ny Comeza sy ny Sadeka de tena reraka nefa tamin'ny fotoana izay nidirany Madagasikara tamin'ireo sehatra reo zay tamin'ny fotoana ny tondrany ny président Marc Ravalomanana de noeritreretina tsara hoe araka ritma ilay vokatra malagasy satria zany mampirisika amokatra le vokatra eto toerana satria resaka tsenaka mampirisika anao zany mba amokatra misimisy kokoa ka tsy afaka mamokatra nefa le malagasy satria mifandripahalemana tsisy de lasa mitsoka le olona any ambahavotra ka inona ary no atrehanao ny Sadeka inona no atrehanao tsena ny onivon'ny Comesa zay samy misy amin'ny Madagasikara ny tsena marché international moa mbola goavana be zany de sepotra tompoko ny vokatra malagasy fa io tsy vitany hoe tenitenenina fotsiny ka hoy tsika hoe andeha hanangana orinasy zao hoe ampitombo ny mpiasy ampiana tosika ny ino ty izy ny any Sainte Marie tsisy ny teny hoe ratsy zany satria tontolo fampandrosoana zany afaka atao daholo zay tokony atao fa le izy tsy vitany taitaitra fa efa misy olana aloha eo mialoha ny resahana zavatra hafa mialoha ny resahana projet mbola tsy fantatra de karakarao aloha le olana am'izao mifantatry ny gasy zao de tsy mihinan-kanina ntsony izy fantatry ny gasy zao de tsy mahatsapy tena ntsony izy mifantatry ny gasy zao de tsy afaka mampiana-janaka araka ny tokony izy ntsony izy mifantatry ny tompona orinasa teratany malagasy tena teratany malagasy aloha zao de sahirana izy mifantatry ny tanora malagasy na afaka baka na afaka inona ara de ny tena idéal de hoe manangana orinasa sainga amin'ny fomba ahoana no ananganana ny orinasa am'izao fotoana zao voametsika ianao etsy de efa problema nga anao am'izao tafavoaka raha tsy mahafantatra olona hoe mandeha amin'ny lalana normal ve tsy tafavoaka ianao raha tsy mahafantatra olona de tsy maintsy manindry kely aloha manipy kely resaka kolikoly isan-karazany fa zany no zava-misy ka maninona raha ohatra hoe vahana aloha le olana efa misy aloha de zay ianao vao mieritreritra an'ity fa tsy hoe taitaitra hoe zao de anao an'ity ny olona am'izao fotoana zao tsy vahoaka madinika ntsony araka ny tenen'le namana ny vahiny teto fa vahoaka mandinika ary oka isika tompoko mba handinika zay aloha de tenenina mivantana mihitsy oka mba handinika mba tsy hiverena ny fitenenana ntsony hoe nanenina zay le namana teto avy any amin'ny faritra nanenina mihitsy aho izy le namana nanenina mihitsy eto tsy fotoana hifandatsana tsy mety le hoe mifandatsa fa mety hoe mba disy fijery izy na hoe le anankiray tena voafitaka nandany vola nandany an'izao ke anao ve zany nandany vola nandany fotoana nampandany nyity fitondrana ity de sao kosa ho any ianao fitiavatena hoe nampandany ianao de ianao nanantena seza ianao nanantena hoe zao satria mantsy ny tena nampailona namana de hoe za osy tena mba niezaka mafy mihitsy nampandany nyity régime ity fa tena ohatrany tsy fantatry ry zareo akory fa zay mifankapatatra zay mantsosy tany faritra de ahoana ho zany tena tsisy fijerena mihitsy sisa moa tsy miditra lalina am'zany satria raharahantry zareo tam'zany zany fa io namana io resy lahatra dia lasa niditra tiako Madagasikara so de tsy fantatsika de hoy hoe so de tsy nazo seza tany amin'ny fitondrana tany ianao sy mimpanona amin'ny fitondrana so de tsy nazo seza tany amin'ny TGV ianao de hiditra timo satria eto mantsy be deaibe ny miovapalitao intérêt personnel rehefa tsotrany tsy metimety aminy anto resaka tokoa de manao arema izy ohatrany tsy metimety amindray ao fa ohatrany tsisy hinanana tozy izy lasa indray izy mivadika timo ohatrany tsy metimety ato fa TGV indray zao ny amin'ny fitondrana de lasa indray izy mivadika TGV ohatrany efa kian'ny olona foana le fitondrana fa ohatran'le tim sy ny remdem indray zao no tena anydray zao mitsoka makany ny rivotra satria reo tena miteny ny zava-mihitsy so de any ko misy de lasa indray izy mivadika mako tsy izay politika efa taloha be zany politika tsy de maka izy zany ary zany de tsy tokony anjaka mihitsy ka
tiatsika ho tenena ao anatin'le raharaha zany ao anatin'izay famakafakana izay de zao ny amin'ny hoe akoatran'le hoe tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany na fanomezana io na ino io domitapany andoherany dia mbola ilaina tsara mihitsy ny fandiniantsika manoloana ny fampanantenana etsy fampanantenana etsy fitokanana etsy zao etsy ny sisa miseho zany zao ny ao anivon'ity rezima ty fitona ty miseho izy manao ezaka mafy mihitsy eza miseho fa hoe manao zavatra hanao zavatra ny hoe ny akehitriny sy ny ho avy zany fa le zavatra le tato aloha tato le passé le passé zany tsy hoe lavitra ane io le nitenentsika le hoe lately io zany teny anglisy inona dikan'zany voaingana le voaingana tato aloha tato zay efa problema be efa tena hoe efa mibotsina le problema tsy resahany ary tsy vahany le olana resahantsika teo resaka secteur privé menimenina dao le secteur privé eto Madagasikara na ny fifaninanana entana ary mibisesika ny entana avy any velany de le mba entana eto amintsika tsy tafavoaka satria tsisy manampy le tatsaha resaka vary ve de tsy vita fa mbola hanafatra vary foana de tsy mamenatra ve io mbola manafatra vary io fa raha tao anatin'ny efa taona raha ngany tena nampiana ny tatsaha tsy manafatra vary zany tsony mahatafavoaka 12 taona ny hektara anankiray ny vary eto Madagasikara mahatafavoaka an'izany tamin'ireny le vitrine reny tamin'ireny le santabary tamin'ny fotoanandro nitondran'ny président Ravalomanana reny zay mpanao gazety ary gaga satria le voalohany tamin'iny mantsy 12 taona tsy tadidiko izay taiza le toerana natafavoahana an'izay ary le izy nisy mpitsara tena matyanina fa tsisy an'izany hoe roa taona vao miakatra amin'ny vary taiza koa nisy an'izany tena hoe jereo ny réalité hoe mba manontany mpamboly vary ve dia zay le fipetraka le raharaha zany amin'izao fotoana ka mitsika zany mila mandinika tsara oka tsy ho taitay bombina zay mantsy le fomba fiteny namana eto oka tsy ho taitay bombina de oka tsy mora pasipasoana satria ao anatin'ny fiatrehana daolany efa betsaka aloha ny tonga saina amin'izao fa zay koa amina fandarana hoe miara-manonja taka anytony so de zay no tadiavinareo hoe anery tsy fomba anay zany manery zany manazava ny anjaranay de atreo manazava ny zava-misy de anjarany tsirairay no mieritreritra fa misy mantsy ny sasany tsy mahataty an'ilay fanazavana de lasa tezitra izy zay tsy hoe anao zay ampatezitra tsy izany mihitsy tsy etika sy deontolozia ka hoe ao sasany tezitra hoe mba ataovy an'izao raha ataovy an'izao tsy zay tsy hanompa olona eto mihitsy satria efa tsy ao anatin'ny etika sy ny deontolozia ihany koa zany fa fanazava-kevitra no atao dia iny hevitra iny no raisin'ny tsirairay dia anjarany tsirairay no mandinika azy fa tsy hoe rehefa tsy mety amin'ny hevitro dia ampiasa hery rehefa tsy mifanaraka amin'ny hevitra tsy mampifotompisaina anay dia ampiasako an'izao sakanako ty ohatran'io sakatsakana mahazo ny mpanohatra io ane fa nytadiavina eto amin'ity fireneny ity zany de hoe andokandoka dia hipasipasoka de hisafosafo zany ve zany no atao mendrika zany ve notadiavin'ny firenena malagasy amin'izao fotoan'izao azafady indrindra hoe mandokandoka de hipasipasoka de hisafosafo eto manoloana n'ity fahantrana be ity zany ve manala n'lay fahantrana de isolelaka etsy de isolelaka eroa mety io ka zao io ka nefa le intérêt personnel ny ao anatiny ao ataovy an'izao ndray nefa ny tsy anasa tsy mitomby ihany hoaiza daholo zany zao reo mpianatra afaka baka zany zao eo mantsy rehefa afaka baka ny ankizy rehefa afaka baka ny tanora anao inona hiditra université mpanjakana miao ara-jeredo ty izy misy mpianatra tena ny teny mihitsy hoe za rehefa afaka baka za tena tsy hianatra ny akato zany hoe fa ahoana ka foana kidrakidra foana tsisy filamitsaina ambohitsaina ny anaran'le toerana nefa de aiza vohitry ny saina zany filaminana ny ilaina amin'izany
kanefa de korotana foana isaky ny taom-pianarana zao ny mpampianatra tsy omenany sahaza azy tsy ajaina araka ny sahaza azy reny ray aman-dreny mpampianatra reny ny aty amin'ny mpianatra olana tsy ka olana roa ka olana tsy ka olana roa zaranga tsy anatra ny akato zany mihitsy ka alao tonga de mijery ho any amin'ny privé indray ianao ko ngako ho any mandeha gona vola miasa any zay maha-privé miprivé université zany sana amin'io vola daholy de tonga de kenta ka anao inona zany de eo de sahirana eo nefa ny tanora malagasy tena anisan'ny manampaizana dikan'izany rehetrarehetra zany dia tsy fahombiazana no iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy fahombiazana rehefa misy zatra mahamaika zany tiany eo anivon'ny mpitondra hoe tena hoe tsy maintsy atao zay atao vita amin'ny foana eo ohatra hoe resaka fikarohana zao misy zavatra zao de ampiasaina daholo ny mahay rehetrarehetra fa rehefa hoe any amina zavatra hafa de to tsy hita hoe ahoana ihany fa fampananterana misy mitaky vola de hoe efa any efa karakarainy zany foana ny olona ato maty ihany ny olona ato tsy mihinan-kanina ihany ny olona ato sahirana ihany efa andalana makaizy greve etsy migreve ery io ale nytenenina hoe fampanantenana ny hoe fampitomboana ny asa eto Madagasikara aona zao ty resaka FCE ty zany zao taky vola ny mpiasa ao amin'ny FCE le lalamby zany le manakara fianaratsoa manakara mitaky vola fianaratsoa kotesta hatram'izany ve de olana fa hoe ka misy an'izao ka misy asa fanamboarana sy ny sisa misy fanarenana satria misy éboulement be hoe misy tany miotsaka de na tsy maintsy atao zany zavatra efa fanao andavanandro zany fa tsy zany mihitsy akory ny entina ilalabana hoe tsy voalohany karaha mampiasa nefa le FCE société d'état ferroviaire de le izy ve zany zay zavatra idiran'ny fanjakana rehetra hatrany amina fivavahana dia mahita raharaha daholo misy tsy filaminana daholy zay jirama zany mbola fanjakana zany airmady zany mbola ao fampanantenana atao an'izao airmady atao an'izao airmady mbola fampanantenana aloha zany fa ny Air Madagasikara vao nijerena mihitsy resan'ny Air Mauritius tsy tafiditra ao anatin'ny meilleure compagnie aérienne 10 voalohany aty Afrika 20 voalohany aty Afrika 100 voalohany tsy tafiditra ao anatin'ny 100 mendrika indrindra amin'ny compagnie aérienne ny Air Madagasikara za tsy resaka an'le Madagasikara Airlines iny fa ino zany mbola tsy fa Air Madagasikara aloha zany nefa misy zay aloha de tsaraina zao alefa ny vol ndray hoe vol régional saina ny filazana zany hoe Sainte Marie makany tonga de makany velany amin'ny firenenany velany nosy be sy ny sisa zany ane zavatra raha hoe zahatra da hoe tsy de hoe asiana resabe zany tsy asiana resabe zany ohatrany hoe amin'izao fotoana zao ve zany ohatrany hoe zay vao hoe misongadina be fa tsy any fa ny compagnie mpitateranao aloha ny Air Madagasikara aloha hatreto dia PDB aty Afrika no maharesy azy aloha hatreto tsy vokatry ny crise iraisam-pirenena samy niaran'io daholo eny fa vokatry ny tsy fahaizana sy vokatry ny hoe ty olona rehetrarehetra ty milinga zao de idirana politika de idirana zao de idirany alakobika tsy tiako tare compagnie aérienne zany rangaty zavatra resaka spécifique zany olona spécialiste no may an'izany fa tsy ty olona rehetrarehetra ty miseho mizesta ohatra zao nefa koa izy société de mila fahaizana fa tsy hoe zay atao andohako ato le ho atao de io mbola repitra aloha amin'izao fotoana zao na inona hoe fandokadokafana ty ananina ty mbola repitra le compagnie aérienne eto Madagasikara mbola repitra ny any Ethiopie zao aiza tafiditra ao anatin'ny 100 voalohany
Keniana, ny kompania Keniana, kompania mpanjakana tafiditra ao anatin'ny zato voalohany. Seychelles tafiditra ao anatin'ny zato voalohany. Maneran-tany io. Air Mauritius tafiditra ao anatin'ny zato voalohany. Jerena izy aiza ihany ary ty Hermady tsy ao. Nefany ny mpiasa atao amin'izany Air Mauritius zany tompoko tao amin'ny Hermady nianatra sy niofana. Aloha tsy resaka pilote ihany fa resaka fandrarana isan-karazany. Tao amin'ny Hermady no niofana sy nianatra. Zao tsika any amin'ny Tsita. Dikan'izany dia zao ataon'ny olona fakana akora sy fandratona fahaizana fotsiny sisa Madagasikara fa rehefa azon'izay ilainy eto lasa izy mpa ozy izy fomba fiteny azy ataon'ny olona dia itsika nefa firenena angeza indrindra ty amin'ny ranomasina indianina tsika angeza indrindra dia tezitra tsika malahelo tsika hoe lehibe fotsiny tsika voatrany tsy makaiza fa Seychelles maresantsika Comore ary zao maresantsika ihany koa amin'ny lafiny be dehibe dia zay le izy zay dia roviana ihany zany vao tena hivoatra rehefa jerenao nefa mitombona daholo ny zavatra tenenin'ny mpanohatra ankehitriny mitombona tena hoe mitombona hatrany amin'ny 70 isanjato zato isanjato ary le fanoherana tsy mandehandeha fotsiny amin'izao fa lizy moa araka ny lazaina teto hoe neny sasany efa fakalana olona mihitsy mibahana ao an-tsaina voatononona le anaran'olona dia efa iny izy fa tezitra nefa raha ohatra ianao ka karakarainao tsara zany le fiainan'le malagasy tsisy tabataba zany io fa matoa mbola misy mitabataba matoa mbola misy mitaraina matoa misy miantso vonjeo matoa misy exode interne atao anatiny ato dia misy tsy manjary eo misy tsy mety ao sefokotany solosoloany ity zao ahoana koa io nefa ny sefokotany no akaiky indrindra ny vahoaka ny sefokotany no akaiky indrindra ny vahoaka dia any zao dia efa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia soloana dia abrogé ny anina dia iteny solony dia avy any amin'ny distrika milazaka mianana fotsiny le fokon'olona kanefa tandremo tsara efatra any amin'ny andro tsy mandravy io resaka fokon'olona io ny tena hoe manana ny lazany ary tsy endrika fokon'olona amin'izao iainantsika zao ny eritreretandra tsy mandrava ho atsika manaraka tsara afa mihitsy ny letany zany hoe fokon'olona izany tompoko afa mihitsy ny letany zany sy ny valeurany fa ty tendritendreny ty tsy kany io fa maninona kay raha fidin'le fokon'olona le se fokotany inona ny olana inona ny tena olana goavana raha zay mantsy dia engagé koa le mpifidy engagé izy misy fifamatorana zany raha fidina fa ity tonga dia avahany fotsiny dia tonga avahanyle olona dia tsy maintsy higidrakidra amin'le na atao raha hoe manana maizy azy zany le olona tendreny avy any amin'ny distrika any zany hoe manana fahaizana manana zao hoe olona mba teny hoe mandala fahamarinana fa tsy mipasy zany tsy mipasy zany manoloana nyreto fokon'olona reto satria izy ataonao ry amin'ny sistosika nefa olona hitatana azy sy ny olona hoe hikarakara azy akoatra ny resaka administration papier administrativa sy ny namany olona fanerasera amin'ny isan'andro ao olona tsy mahalala ny fokotaniny akory dia tsisy fifamatorana dia tonga ho azy hoe resaka fifidianana io fa tsy tongatonga ho azy aika ny seni koa ny am'izao ny hoe manao atrikasa many amin'ny faritra any ary i zany ny seni zany dia manao recrutement ony dia zany ny tenen'ny olona tsy zay mamorona zava-misy zany dia ato nefany soloana ny sefokotany tsy ray tsy roa fa maromaro dia ahoana moa ny olona ny tseritrehtra hoe misy fifandraisany izany rerare zany akoatr'izay ny gouverneur koa ny tendrena le gouverneur zany dia manao ny zay ataony ao izy fa tsy mifidiana tendrena fa tsy mifidiana dia ato nefa misy manosy ihany hoe fifidianana ihany ny mahademokratika ny firenena anankiray fifidianana mandalo fifidianana zay no asesiny fa ato amin'le tokotany be fikarakarana amin'ny fifidianana efa petrapetrany daholo ny ekipany sy ny olony miainga any amin'ny fokotany ka raha ohatra ave any amin'ny fokotany dia efa
misy alahelo, misy fanakianana, de inona moa no atenaina am'zany? Mbola tsy miresaka akory ny aty anivon'ny commune fa se fokotany zay olona tena tokony hoe ifamatotra am'ilay vahoaka, ifamatotra am'ilay fokon'olona ny tokony eo fidiny a, de nefa tsy zany le izy. De inona no atenaina hoe andeha am'zelony ny ariananina ary? Lisy mpifidianana any miainga na tiitsika na tsy tiitsika, nefa ho nivon'ny fokotany a de efa teraka ny tsy fifampitokisana eo amin'ny samy eo anatin'ny fokotany. Senia tratra ny fanakianana hoe sainina fotsiny fa le indépendance eo, zany ara mbola hoe any amin'ny senia kian'ny olona zany, fa ato amin'ny fokotany, ato amin'ny fototra ato le olona zay tena akaika azy le se fokotany a tsy misy fifamatorany am'le mponina sy am'le fokon'olona sy le vahoaka. De inona zavatra andeha am'zany? Dikan'izany ozy ny malagasy hoe me tsara velatsy, zay ny dikan'izay. Fampiatsara velatsy eo, ary gasy tena malagasy enjana be hoe danja be ozy ny fiteny raha tsara velatsy a. Fa raha vao miaingany amin'ny fokotany zany no misy tsy filaminana, de ahoana no eritreretan'ny saina hoe valim-pifidianana eken'ny rehetra, ina po ty filaza azy, eken'ny rehetra mangarahara zao no hipotra riananina ary, nefa ty amin'ny fokotany ary de fa misy ny tsy fampitokisana. Zany hoe any amin'ny fototra mihitsy no efa teraka ny tsy fampitokisana, tsy avy am'le vahoaka fa noho ny baiko avy aty anana ty. Nefa tsy tokony ho baiko zany anie raha resaka zany e. Fidina se fokotany dia vita, izany lany ihany, satria raha fidiny zany tsy hoe eny e, misasany aloha mety hoe any amin'ny faritra hoe mety hoe ray candidat hoe candidat unika, fa ny ankamaroany a tsisy an'izany candidat unika zany, ary mba betsaka ny olona eo anivon'ny fokotany mba manana rispo anasoa ny fokotaniny. Raha tena olonao izy a, fatany daholo ny mponinao, fatany dahony, atsy misy mpifokarongony, atsy misy tsy anasa, atsy zao ny asany, atsy misy an'izao, atsy ohatran'izao ny toetrany ihany na ohatran'izao ny ihany. Rehefa mahafantatra ianao zany ka miainao anatin'le fiarahamonina de fantatrao, de manamora ny fitantanana zay. Fa ianao olona tendrena variananina ry tonga de ohatsy, de io mahatonga ny gidragidra isako mihetsika io, ohatran'le tetsy manakambahiny sationany ihany reny a. Fa misy any amin'ny toerana lavitra andrina rehetrarehetra any a, efa petrapetraka ny sasany daholo ny atao hoe zay mampetipety anazy. Ka normal be raha ohatra ny olona ka miay raha ohatra ka teraka ny tsy fifampitokisana, de hoy isika hoe fa inona raha ny tadavintsika eto e? Ny tadiavina de hoe fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetrarehetra, fa tsy tonga ho azy zay, tsy vita vava fotsiny zay, tsy vita fitenena fotsiny hoe ka zay efa manao atrikasa ry, ka zay efa manao an'izao, izay efa manao fampiofanana, izay efa manao recrutement. Tsy vita zany io, fa jereo aloha le ary amin'ny fototra ry, fa tsy aza maimaika tonga de tsambikina aty. Fizarana vatsy tsindrosianina raha tsy voafe ny lisitra tokony azo, sy resaka fizarana vary sy fanampiana raha tsy voafe, vo maika fa resaka fifidianana ry, ary efa misy samy teny zay tsy maintsy lany, zay ohatran'izao. Zany aloha fiteniny ihany zany, fa zao fotsiny rehefa madio tsara hatrany amin'ny fototra ny fanatanterahana ny fifidianana, tafiditra ao anatin'izany ny sefokotany dia mandeha araka ny tokony izy io. Fa raha voary amin'ny sefokotany ery no efa anaovanao an'izao hoe tenyreo asory ihanina de soloa ihany zao, de efa ny eo ihany ny eo, de tsy magaga ny sasany miteny zay tsy maintsy lany eo, tsisy aresanay eo, sinsisa. Zany aloha fomba fiteny zany, fomba fiteny zany aza taitra am'izany mihitsy. Fa ny tsy maintsy edivana de ny hoe ny anjakany marina eo anivon'ny fikarakarana an'le fifidianana. Tononona foana 2023 fa melohan'izay aloha diovy ny tokotany be hikarakarana an'ilay fifidianana miaingany amin'ny fokotany rehetrarehetra any. Ny sefokotany no akaiky indrindra ny fokon'olona, ny sefokotany no akaiky indrindra ny vahoaka. Ka rehefa io no tsy mety amin'le olona ny fomba izay natongavany teo amin'le toerana,
de aza manonofy aza manatenana hoe ahoanasiona fa lasa miteraka inona indray ohatran'le resaka katolika teo désaccord miteraka tsy firindrana tsy fifanarahana araka ny tokony isy eny ary andehany ny fotoanantsika fa nisinisy any zay efa tonga ny namana faniry raha zafy manatany mbola ny lanonana kely moa zany fa te afaka baka zanavavy ary avec mention ho antsika zay taratara avec mention zanavavy anankiray ihany ko le zandriny afaka BBC kodobla zany ny fanira zafy manatany dia meraba zany isika menakavy de fahita ihany ko ny député Alaira Tsimbazava vao fito tamin'ny alalan'ny tim to amin'ny district ny Atsimondrano iakatsehatra eo zany izy ireo rehefa aveo fa mena amin'ny faniry avy hatrany aloha ny fitenenana dia arapaina aloha zany namana faniry de ampitao any amin'ny ankizy ihany ko ny fiarabianiny ny ekipa miara-manonja ndahoary misaotra rina de miarabanao ihany koa miaraba ny teknisiana zay mampifandray atsika ao ambadiky ny sary sy ny feo zay hitantsika amin'izao fotoana zao ny teknisiana eto amin'ny foibe reo namana ny mifaritra ao amin'ny MBS zany ny mpiara-miasa amin'ny radio Mada Robena Malala Inomsa ery ambony namana rehetra zay miaino atsika dia isaorina avokoa sy anaovana ny araba amin'izao fiandohany ny alatsinainy fa 12 volana aogositra 12 sy 20 misaotra rina amin'ny fiarabana de miaraba andreo zandry zanaka ianko zay afampanadinana ho ana Antananarivo no farany teo iny zany somary nena ihany ny tapahafahana fa na zany natsany aloha zany de hoe niezaka lehibe tahaka ireny dia fifaliana ho an'ny ray aman-dreny sy fakahirezana ho an'ny zanaka ihany ko de manao an'izay fakahirezana zay avita be ary tsy ho kivy ho an'ireo hoe tsy afampanadinana zany indrindra ho an'ny ray aman-dreny zay mbola mifofotra foana ny ampiana-janaka dia manolotra an'izay fakahirezana ho an'ny ray aman-dreny izay tena tsika rina de misaotra betsaka anao ianao ihany koa anisan'ny mampiana-janaka de mba afaka nanao zay rehetra ho mety amin'izany resaka satria ny fafinaretan'ny ray aman-dreny de ny zaza endry sy mianatra tsara de nanana fotoana koa rina afampanadinana ny zanana mbola afaka ihany ho isika mampiana-janaka na eo ara le amafisapiainana amin'izao fotoana zao ka tsy milefitra eo anatrehan'izay ny ray aman-dreny fa mitady isan'andro isan'andro zay fomba ahafahana mampiana-janaka be da be ny fivezivezeny etsero ny olana sedrainy ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra amin'izao fotoana zao moa de miandro mihitsy rindrina ny hoe mba aizara le hoe fampianarana maimaipo na lay fanaovatsony amin'ilay cantine scolaire tsy hitantsika anie zany amin'izao fotoana zao hoe fa miandrandra an'izany ray aman-dreny mpianatra ary voalaza ny lalam-panorenany zany miresaka an'le hoe natao ho an'ny rehetra zany ho accessible zany le tontolo ny fampianarana ary aty amin'ny ambaratonga voalohany le izy dia tsy andoavam-bola maimaimpona zany no anisan'ny voasoratra ny lalam-panena fa ity fanjakany ity moa zany fanjakana faritra tena tsy pirarahany io lalam-panorenany io mihitsy ity fanjakany ity ka rehefa tsy mirarahan'le lalam-panorenana de tsy hainy akoriny zany hoe voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana nge zany ary tokony iasan'ny fanjakana sainy fa zay moa ny ampitsika de ny resaka an'izany rehetrarehetra zany nitondra fanadihadiana ary mitondra ny zava-misy eo amin'ny sehatra tokony ho fantatry ny rehetra ny tenako sy ny solomambaoaka Alaira Tsimazava no iara-dalana amintsika nampitondra ny teny fialantsiny ny solomambaoaka Géry Randriambolaina zay voafidy tetsy amin'ny distrikana Varadrano satria mbola voatazona amin'ireo adidy aman'andraikitra samihafa izy fantatsika tsara satria mbola anisan'ireo nitarika ihany koa ny ekipa tany amin'ny faritany Mahajanga iny niaraka tamin'ireo solomambaoaka namana zany mbola mitohy ilay fampiratiana ny sary ao amin'ny foibe ny Magro ao Mahajanga ao fa ny azakazaka moa zany tsy maintsy atao ihany satria tsy Mahajanga rery no andana ny ekipa ny Antokotiko Madagasikara ny ekipa ny miara-manonja miaraka amin'ireo solombavambaoaka fa marobe ireo faritra zay fa mivonina amin'izao fotoana zao de eo ampanatanterahana sy ampandaminana an'ireo calendrier zany ny birao politika miaraka amin'ireo solombavambaoaka sy ireo namana ny amin'ny faritra zay efa manana fahavononana andray ny 20 taona ny Antokotiko Madagasikara fa akoatran'izay
betsaka ny lafin'ny fidinana tokony atao amin'ny alalan'ireo dynamisation zany antoko zany na fameloma maso izany antoko zany hoe akoatra ny 20 taona dia ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara fa akoatran'izay ihany koa dia misy ny fiaonana fizaram-baovao mahakasika ny fiainan'ny firenena ataony ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'le déplacement politique zany rehetrarehetra izany satria moa dia hoe ny fanetanana ny fanabeazana ary ny fampahafantarana vaovao dia asa manandraikitry ny antoko politika voafaritry ny lalàna zany isika manko amin'ny akabeany rehefa miresaka dia tsy maintsy fitorantsika foana ny lalàna fototra zany iaingana satria ny atao hoe firenena mandroso dia firenena manajava lalàna ary ny vahoaka ao aminy dia discipline tsara zany manaja an'izay discipline zay anisany nahafantarany rehetra ny filomarika Ravalomanana izay fanajana ny lalàna sy fampanajana ny lalàna izay sy ny fitsipika izay dia miezaka zany tsika mandrakariva rehefa miresaka dia mifototra amin'ny endriky ny lalàna ary zay mahatonga antsika miondana mihitsy amin'ny constitution io na dia tsy anisan'ireo nampandany ny constitution karaha-pokotany io ary isika tamin'ny 20 dia io isika hoe io aloha ny misy na tamin'ny fomba hoana no nahalany azy tamin'ny alalan'ny senita satria te izy misy transition tamin'izany fotoanany zany dia atsaitsika satria zay ny atao hoe firenena républicaine misy lalam-panorenana miorina io fa ho an'le nampandanina no fampelezaka-hevitra azy dia tsy manaja an'izany lalam-panorenana zany dia resaka lalam-panorenana antsika rehefa aveo satria tamin'ny tapabolana ny tenako sy député Alain Ratsimazafy dia resaka lalàna ao anatin'io lalam-panorenana io dia mipoitra amin'izay le ady-hevitra zany hoe tsika tsy mpaminany fanjahatra adiadintsika sy resantsika hitondrantsika fandalinana sy fanadiadiana dia misy dikany sy heviny avokoa zay zany miantsonantsika mandrakariva ny amina hoe tsy mila taidry noho ny mandroatra isika fa manaraka tsara fotsiny hoe inona ny fonjaikevitra ny fandalinana fanadiadiana entin'izany ekipa miara-manonja izany dia manazava ny zava-misy eto amin'ny firenena isika ary rehefa manazava ny zava-misy eto amin'ny firenena isika dia tsy mahakivy antsika mihitsy zany isan'andro dia miezaka zay zany mitondra an'ireo document mitondra an'ireo fanadihadinan-tsary amina video samy hafa mba ho hitantsika na amin'ny feo zany mba ahafahantsika mandrivo tsara zava-misy resantsika koa maromaro zavatra resahana amin'ity satria no jery todika aloha zany ny zava-misy tamin'ny mahajanga sy ny lafin'ny demokrasia rehefa aveo ina tena ny ady-hevitra ny tenako sy député Alain Ratsimazafy iresaka ihany koa ny fandehana ny filoham-pirenena tany Sainte Marie tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iresaka ny mahakasika indrindra ny zava-misy an'ny Royaume-Uni amin'izao fotoana izao satria misy menasina fitokonam-be mihodina noho ny fiakaran'ny vidim-piainana zay tafiakatra 10% zany à 2 chiffres zany ny taux d'inflation any Royaume-Uni ary raha ohatra ka tsy mitanina ny zava-misy any Royaume-Uni dia any mois d'octobre zany hoe afaka ray volana mahery andro vitsivitsy dia hiakatra 13 isanjato zay tany fisondrobidim-piainana any Royaume-Uni zay dia iresaka momba izay tsika satria misy sary sy feo alefantsika rehefa aveo fa misy fanadihadiana fanaraka an'izay ho resahantsika zany fa eto am-piandohana dia anaovana kokoa satria mino antsika namanany akazo be zany amin'izao fotoana izao nangataka kokoa manokana dia fatan'ry haja menakavy zany dia kokoa ianareo hiaja ny akazo be ny erian'ny Zorobe misy commune maromaro koa nangataka an'izay kokoa zay fa mino fa tsy bedy raha ohatra ka tsy voatonoko le commune fa mahafantatra tsara hoe izavy izy ireo dia tonton Jules ety Tsoromandidy mare tsara ianao amin'izao fotoana izao vao avy niantso maraina teo mihitsy izy hoe zao ny fiainan'ny vahoaka aty tena manahirana le zava-misy dia na izany na zany zay nge ho any antom-pisitsika dia anaovana kokoa andry tonton Jules zany maro be fa angamba rehefa eny an-dalana eny dia resahana ihany le izy mba ho voarainy rehetra zay nangataka an'izany tsy adinoina ianareo vehivavy avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara zay ny amin'iny 12 minitra zao ezaka iresaka ao anatin'ny adiny ray mahery ny tenako sy député Alain Ratsimazafy zay ekipa mavitsika izy io avy any mahajanga mialika ny zava-misy rehetra tany mihitsy dia niazakazaka satria nisy adidy amanandraikitra koa taty dia avoavy nanatrika an'izany adidy amanandraikitra zany io maraimbe io dia miaraka amintsika etondray miaraba député
miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny rahaba ho an'ny voaka malagasy izay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity. Faly ny fanatritava sy ny fampitafa amintsika na ny eto toerana izany na ny ivelany, ary indrindraindrindra tolorana ny kopatanana itsika eto anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano. Ao ro misy miala sasatra ny anivon'ny faritany samihafa, ao ny ekipa vao ampita-tafika sy tosy iray manontoniana ny anivon'ny commune izay sady mamita iraka manatanteraka izany ataontsika hoe sady fampiofanana ireo mpiasa ao anivon'izany commune izany no miala sasatra ihany koa any amin'ny faritry Mazangasa ny sisiny. Teoko moa dia misy namana na tonga afatra namana faniry fa dia hoe manaraka akaiky an'ity fandarana miara-manonjy ity dia tolorana an'izay kompatanan'izay itsika menakavy. Araky ny nambara moa ohatra ny ampendoany ity fandarana ity dia misy ny hoe voka-panadinana nivoaka zany mahakasika ny baccalauréat teto Madagasikara indrindra teto Antananarivo dia manatitra izay arahaba izay ho anareo tanora zany izay nahatafita an'izay hoe dingan'ny sehatra ny fanabeazana izay nazahoana ny diplôma baccalauréat zany. Eto moa dia miarabanao manokana faniry ho an'ny zanako vavy izay tafita tamin'izay fanadinana izay, ary makahery ihany koa ho an'ireo izay atao hoe tsy nambinina aloha tamin'ity taona ity fa antenaina fa mbola eo taona manaraka fa atsika manarina an'izay lesoka amin'izay lafy ny fanabeazana izay. Manerana Madagasikara moa zany no andorana ny fiarabana sy ny fankahirezana ireo tanora antsika ireo. Marina tokoa ny zavatra nambaranao teo namana faniry satria dia maro ny lohahevitra tiako resahana androany ary anisan'ny niatrikitsika amin'ny rahalahy ny zavanisy tany Majanga tamin'ny herinandro lasa teo izay vanim-potoana natrehantsika ny hoe tokony ankalazana an'izany 20 taona ny atokotiko Madagasikara zany tany amin'ny faritra Majanga iny. Efa nisy ireo namana ekipa izay niaraka taminay efa teto amin'ny plateau tamin'ny herinandro mitondra ny fanazavana samihafa saingy entina ihany ny fanampanazavana samihafa sy ny fanamariana mba ahafahantsika ny aina ny zavatra nisy tany amin'izany faritany zany raha nankalaza ny 20 taontsika. Hitantsika tsara fa ny andro ny azoma izay miverana anatanterahana an'izay fanokafana zay namana sabotsy azafady Somantoko président. Soma aloha no andro voalohany azy ataontsika hoe nandraisana ny filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny serana mpiara-manidina dia nitandrozotra ny fiara ary atao hoe maro ny olona nandray akafaliana ny filoha Marc Ravalomanana Zay indrindra teny an-dalana ary anisan'ny notsidihana moa zany ireo faritra izay atao hoe nanamarika ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana teo ny lalana ary teo ihany koa ny tsena izay anisan'ny nanehoany ireo vahoaka reo zany ny hafaliany raha tonga tany an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana. Ary ao ambadik'izay ihany koa nefany manoloana ireo faharatsiana lalana ohatra amin'izao fotoan'izao izay tsy handraisan'ny fanjakana handraikitra manoloana n'ireny fahasimban-dalana isan-karazany ireny na eo atapon-tanàna ny Mahajanga zany na ihany koa ny lalana izay atao hoe miainga avy aty Antananarivo patonga ny toerana indrindrindrindra ny avy eo Ambondromamy patonga ny amin'izany Mahajanga zany dia hitantsika fa ratsy dia ratsy ny lalana ary tena mandady ny fiara manoloana n'ireny ampahan-dalana samihafa izay ahitana lavaka sy faharatsiana samihafa ireny. Reny zany no anisan'ny nametrahan'ireo mponiny Majanga ny fitarainana sy atao hoe fanehoana an'izay alahelo ny zava-misy iainan'izy ireo zay akoatran'izany ny resaka vidim-piainana sy ny sisa netiny teo anoloan'ny filoha Marc Ravalomanana hoe miverena ianao andriamatoa filoha Marc Ravalomanana fa tena potika ny firenentsika ary ao anatin'ny olana tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao ary ny fitondram-panjakana misy dia tsy mandray ny andraikitra tandrivo izay tena mipaka mivantana amin'ny vahoaka indrindrindrindra amin'ny sehatra ny fiatrehana an'ity vidim-piainana ity. Tany koa moa tamin'ny vanim-potoana izay nandalovana tany dia nisy ny atao hoe tsy fahampiana
ny amin'ny lafiny ara-tsolika satria rehefa nikasa iverina ho aty Antananarivo dia anisy zany tsy fahampiana solika zany tany atoerana. Lasa niteraka korotana teny anivon'ny fiarahamonina le izy satria mipetraka ayaho an'ireo mpiala sasatra ny atoerana zany ahoana ny fomba hodiana, ahoana ny mba ahafahana mijery ireo toerana mampiavaka an'izany faritany zany dia anisan'ny olana zany nosadrainy rehetra. Fa ny tena tiana homarihana amin'ity andro ity dia ny fiatrehana an'ireo mpitandron'ny filaminana zany nanoloana an'izay hoe fikasana ny antokotiky Madagasikara hanao an'izay fankalazana ny faharoapolo taona izay. Niatrana teo anoloan'ny mpitandron'ny filaminana ny tenanay sy ireo solombavam-bahoaka namana ary koa ireo tompona andraikitry ny antokotiky Madagasikara anivon'ny birao politika, eo ihany koa ireo ataontsika hoe atiky Madagasikara, mpikatroka atiky Madagasikara zokony ary indrindraindrindra ireo tompona andraikitry ny tiky Madagasikara sy ireo mpikatroka tany anivon'ny faritany Majanga iny izay nahitana zany an'izay hoe fihetsika zay everina fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Maninona moa zay zany mbola mamerina an'izay ihany androany satria hita sy tsapa fa efa mivonona aneo an'izay endrika famoretana zay ireo mpitandro filaminana kanefa dia ny mpikatroka atiky Madagasikara zany sy ireo tompona andraikitra dia tanapolo ary zavatra tsotra no everina fa ho tanterahana ny azoma zay andro fanombohana n'izay andro fankalazana zay dia hitatsika ny zavatra nitranga moa zany tamin'ireny fotoana ireny indrindrindra ny asabotsy zay nikasana anokafana an'izay atsotsika hoe fampiratiana an'ireo zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ka nandritra ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny ainany ny antokotiky Madagasikara nandritra an'izay roapolo taona nijoroan'izay. Tsy tanteraka zay tamin'ny andro fanombohana zay nikasana zany anombohana zay andro fankalazana zay fa araka ny fanambarana namana faniry teo moa de tapitra ny andro telo zay andro nampahafantarana an'ireo tompona andraikitra tany atoerana mahakasika an'izay vaninandro lehibe ankalazainy ny antokotiky Madagasikara zay dia hitatsika fa ny fandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana tany atoerana zany no hita fa niteraka an'ireny fanehoana imason'ny vahoakan'ny Mahajanga sy Madagasikara ary izao tontolo izao reny no hoe fisina mpitandron'ny filaminana ny anakana ny hetsika rehetra izay atao hoe endrika fanagejana na ihany koa fanehoana an'izay terrorisme d'État zay ny azo isokajiana an'ireny fihetsika asehon'ny mpitandron'ny filaminana manoloana ny hetsika mpilaminana zay tiany eo anivon'ny antokotiky Madagasikara ho tanterahany. Ny zava-misy tany atoerana efa nisy ny fanehoan-tsary samihafa sy ny fanazavana teto fa ny tiako marihana fotsiny de ny hoe raha ny fampiratiana no resahana dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy anie no nangatahan'ireo solombavam-bahoaka sy ny ao anivon'ny birao politika nasionaly ho tanterahana tamin'ny andron'ny asabotsy ary ao aorianan'izay de mirosotsy kelikely mijery an'izany fampiratiana ny zava-misy ny ainany antokotiky Madagasikara zany ireo vahoakan'ny Masangazany zay lina amantatra an'izay lafy ny tantarany antoko zay ka tsy hitanay velively mihitsy no hoe tokony hijoroana mpitandron'ny filaminana ao anatin'izany satria ao anatina efitrano manokana efitrano privé ho sika no hanatanterahana azy ary ataoko fa zofemo ho an'ny olo-pirenena tsy ny mpikatroka atiky Madagasikara ihany ny mahalala ny raha-pirenena nitranga teto Madagasikara tamin'ny fotoanandro zay nitantana ny filoha Marc Ravalomanana sy indrindrindra ny tantanany zany atsotsika hoe antokotiky Madagasikara zay atao hoe nanana ny lazany ary nanana ny ataontsika hoe ny asa mitondra fandrosoana ho an'ny firenena ary tsisy zay tsy nahatsapa ny rehetra
fa nandritra n'izany fitatana ny filoha Marikaravaromana zany dia hita taratra sy mivaingana mihitsy ny lafin'ny fampandrosoana teto Madagasikara. Dia reny moa ny zava-misy anjarantsika vahoaka malagasy ny atao hoe mandinika, ary araky ny fanambarany namana Rina teo aloha teo de hoe tsy vahoaka mangina intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa vahoaka mandinika ny raharaham-pirenena ary antenaina fa tsy ho diso safidy intsony ny vahoaka malagasy any fotoana zay tokony anehoana n'izay safidy zay satria de hitantsika fa raha ny fampanantenana zay nataon'izao fitondrana misy amin'izao fotoana zao de itsika no mitsara sy mahita fa maro amin'ireny fampanantenana ireny no tsy tanteraka fa de itsika vahoaka ihany no atao hoe mizaka ny fahasairanana sy ny fahoriana amin'izao fotoana zao no izay endrika ataontsika hoe tsy fahaizana mitatana ny tany sy ny firenena zay. Zay ngamba namana faniry ny azoko amehezana ny atao hoe dia zay natrehantsika tany amin'iny faritany Mahajanga iny mahakasika ny fankalazana ny 20 taona ny antoko tiky Madagasikara. Makasitraka ny député Alain Ratsimazafy nitondra zay satria tsara foana ny hafana zany mamerimberina ny asa tahaka ireny satria misy asa zay mitodika makany amin'ny vahoaka malagasy ireny ka zay asa mitodika makany amin'ny vahoaka malagasy zay député Alain Ratsimazafy de verina fa ny fotoana ny fivezivezena sy ny sisa de tsy ho atao raraka tany satria misy ampahan'olona miandrandra sy tia hitan'izany kanefa noho izay hoe fampiasana amin'ny lalàna amin'izay tena mahafatifaty sy hoe amin'ny endriny tiany fanjakana anaovana azy zay dia lasa tsy miantra araka ny tokony izy ho an'ny rehetra zany lalàna amin'ny fitoviana fa misy singanana manokana ka ny zavatra resahantsika zao zany goavambe no resahantsika amin'ity fandarany ty androany goavambe satria dia tsy mitsahatra manitsaka an'io lalam-panorenan'io ny fitondram-panjakana. Efa nisy zavatra nresahana tamin'ny heriny niaraka tamin'ny député Alain Ratsimazafy zany tababolana lasa zay fantsahana lalàna izay fampotra sy mivoaka io fa ho resahantsika eo zay rehefa avy eo fa ty trangan zavatra anankiray ity zay amezana namana teknisianina tsika top raha ohatra ka vonina izy mahakasika izay dia ho resahan'ny namana teknisianina ny amin'izay fa na izany na tsy zany moa zany dia miandro top avy namana teknisianina tsika raha ohatra ka efa vonina zay vidéo izay satria tena misy zavatra zany tena grave be ataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de zay zavatra grave be zay ataon'le fitondram-panjakana ary zay ny antony mahatonga atsika mijoro eto amin'ity fandarana ity mahatonga atsika tsy milavolefony zany député Alain Ratsimazafy ary mahatonga atsika hoe tsy maintsy miresaka tsika satria raha tsy resaka tsika de ahoana no ahafantaran'ny olona ny zava-misy eto amin'ny firenena ka ity aloha zany voalohany indrindra ho resahantsika ary ho alefantsika ty vidéo ty. Andriamatoa filohan'ny Repoblika tany Sainte Marie tavarany herinandro lasa teo no alefantsika nisy fitokanana fotodrafitrasa vitsivitsy tany ny tranony commissariat de police tany Sainte Marie ny lapan'ny fitsarana ny biraon'ny offisin'ny tourisme ny lalana pavé dimapolo sy efajato metatra dia ny fitsidiana andreo mpanao asa tanana tao Sainte Marie. Akoatran'izay de misy ny safari baleine zany zay fantatsika moa fa rehefa vamotoana mangatsika de mikisaka mangaty amin'ny misy Madagasikara ny baleine zany dia rehefa volana août na manomboka jolay eo zany no manomboka tonga de zay le taloha le misy ale festival de baleine zany nampiavaka amin'ny Sainte Marie zanahary be nafantaran'ny olona azy taloha zany fa tatio zany de fa miamiova fa zao zany tsy problème atsika fa ho resahantsika zay rehefa avy eo fa ity zavatra ity fotsiny zany no hitondrantsika ny fanamariana voalohany alohan'ny hidirantsika amin'ny ady hevitra
dia alefantsika ao anatina segondra vitsy ty video ty zay hiresahana raharaham-pirenena ary hisariana ny saitsika andinika tsara so de hiseritseritra indray hoe anatina fahakalana ao anatina fo mitrotra mangotragotraka miara-manonjaka amin'ny teny lafin-javatra ohatran'izao tsy de tsy fa zao alefantsika aloha ty de miverina ny tenako sy deputé Alain Ratsimazafy de anjaratsika mila mihaino tsaratsika de mandinika tsaratsika de hoe inona ny tiatsika tongavana zany fa ny zavatra rehetra tompoko dia mandeha araky ny lalàna avokoa ndao Rafaly. Ary rehefa ikanjo de mivoaka kely mivalizy inona ny akanjo anaovako dasoa ty polo orange ty ny anaovako hitako misy kiraro orange mba anaovako loko mifanantenana ary loko mahafinaritra fa jaune nampafinaritra ana jereto de mijery akavia mijery akavanana fa ay misy mamato samga manizy tena navokany koa ny anazy le saron-doha orange de mijery ndray ary de ay misy mama be koa re manao satroka orange avikely aloha de ato koa misy mama koa manao akanjo avitsika aloha akasarikely eto any mba atao aviny ao tsika makasakitanareo zany mitovy mieritreritray satria samy namoaka ny loko mifanantenana daholo tsisy fantatra reto mamoreto aloha mba akasaritsika mbola misy anakireko zay mba lay sary mba ataovy tsikitsiky tsara daholo ary de menanareo ny sary rehefa aveo mpakasary officiel iny zavatra nalefatsika iny ho ana pahy lalàna momba ny lalam-pandrenona constitutionnaliste ho ana olotsotra zay nianatra momba ny lalàna ary ho an'ny mpamakafaka politika sy marabavao politika de fantsahana lalàna iny natao ny filohan'ny republika iny satria alovakiny ny député Alain Ratsimazafy io ny andiny fa 7 anatin'ny lalam-panorenana na tiana na tsy tiana manko dress code na code couleur amin'ny antoko TGV ary nampiasain'ny vondrona irmara isika rehetra miaraka amin'Andriamatoa Iany Rajoelina ny loko orange de tisy koa fanazavany teo hoe ny orange de loko mifanantenana maitso mifanantenana aloha zany fa le fitenenana amin'le manodidina ny amin'le hoe to misy mampiasa orange daholo ato de efa misy kody amina endrika fifidianana zany fa faharoa na izy manao an'iny akanjo orange iny sy le kiraro orange aza sy miresaka an'izay dia efa misy appartenance politika zany ezabe zany zavatra resantsika zany efa mivoy an'le lokona antoko ary efa mivoy an'lay fisin'lay antoko na existence an'le antoko ao anatin'izao adevitra resan'izao ary efa mizotra tsikelikely na tiana na tsy tiana satria antoko eo amin'ny fitondrana le antoko tsy mbola nanova loko orange izy volomboasary azo antoka fa mety hiatrika fifidianana amin'ny taona 2024 fa mangalady ary miresaka manokana amin'izay resaka appartenance politique miainga avy amina dress code zay député Alain Ratsimazafy. Marina mihitsy ny voalazanao namana faniry ary anisany mahasarotiny atsika ny mahakasika ny fampiasana loko amin'ity andro an'io ity satria misy ny zavatra lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena de ny lalam-pandroenana indrindrindrindra zany zay nanaovanay antsoa foana an'ireo mpikambana ao anivony zany fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany satria de voalaza tsara ao anatin'ny lalam-pandroenana ampiasaintsika amin'izao fotoan'izao amin'ny andininy fa 7 de ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka asa amandrara hafa asa ao anatin'ny antoko politika vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambana mpivavahana izay rehetra fandrikana ireo fepetra voalaza nyty andininy ity voamary ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana dia azaro antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika mazava-penga am'zany namana faniry andrasantsika ny
eo anivony fitsarana havy momba lalam-pandroenana am'izao fotoan'izao ny hoe inona ny fiapetra ho raisiny manoloana an'izay filazany ny filohan'ny repoblika teo zay sy ny fitondrany an'izay loko volomboasary zay a ary araky ny efa nazavainy namana faniry teo an'izay resaky appartenance politique zay ary lafin-javatra faharoa ihany koa namana faniry de toa mitarika sady makany amin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana am'izay fampiasana ny lokon'ny atoko TGV zay a no ataony ny filoha pirenena am'izao fotoana zao mbola ho resahantsika rehefa avy eo ny mbola fampiasana loko an'io TGV io ihany zay nifandraisany taty anivony resaka finoana katolika ihany koa zay mbola ho resahantsika rehefa avy eo namana faniry fa ny hitantsika aloha zany zao a de ny filohan'ny repoblika dia mampiasa ny loko zay ampiasainy antoko TGV a any anatin'ny asa mahafilohan'ny repoblika azy de midiky zany vojeritsika azy a no hoe fanitsakitsahana akitsirano zao ny lalam-pandroenana eto Madagasikara. Hitatsika fa nitondra fanambarana izy teo na filazana makasika an'io loko io ary atao hoe narantirantiny mihitsy zany loko volomboasary zay a anehoana an'izay appartenance politique ananany filoham-pirenena zay midiky zany fa tsy filohan'ny vahoaka malagasy tsy mipetraka amin'ny mahafilohan'ny vahoaka malagasy azy izy a fa mitarika avy hatrany ny vahoaka malagasy rehetra am'izay le hoe fitiavana tsy kelikely anga zay loko volomboasary zay ka ieloavany zany fietsika rehetrarehetra zany ny fifidianana zay atrehantsika afaka volana na andro vitsivitsy na taona vitsivitsy eo zany no mahatonga anay am'izao fotoana zao ny hoe rehefa ireny ny zavatra sehoan'ny filoham-pirenena apahibe maso atraiza ny fandraisana andraikitra ataony eo anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandroenany satria dia mazava ny lazainy zany andrininy fa 7 zany tsy namorona akory zay sy namana faniry eto a fa tena lalam-pandroenana ampiasaitsika eto toerana eto Madagasikara zany lalàna andrinin-dalàna no tany saina teo zany ka io nga manamana faniry a de fa profo mitoaka amin'ny tendany ary indrindraindrindra ny hoe ananatsika horonan-tsara ary tsy tsika rery fa ataoko hoe ny haino aman-jery misy eto Madagasikara de manana an'izany horonan-tsara zany a sy horonam-peo a ka azo raisiny ho profo mivangana am'izay hoe fanitsakitsahana lapa akoatra n'ireo andininy hafa zay efa nitany saitsika teto mandritra n'izay fotoana nanaovantsika ty fandarany ty a n'izay hoe karazana andinin-dalàna zay nitsakitsahany zany a filoham-pirenena am'izao fotoan'izao zany nanomboka tany amin'ny taona 2024 ny fitondrana am'izao fotoan'izao zany hoe niainga tany amin'ny tolona député Alain Ratsimazafy no nampiasa n'io loko volomboasary io satria tamin'izay zany de hoe lay hetsika lehibe tany Ukraine tamin'ny 2004 mialatsy indrindra dia nampiasa an'le révolution orange de nieritreretina zany fa rehefa nongana filoha Marc Ravalomanana ny Andriamatoa Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy tamin'ny taona 2022 de nampiasa le loko orange de rehefa taty aoriny iny loko orange iny dia nentina natao ho loko zay niaraka am'izay TGV zay ary rehefa nentina nanaraka an'le TGV izy dia tamin'ny ambaratonga fifidianana rehetra zay nampiasany zany antoko zany ho an'ny fahefana politika dia nampiasaina ity loko orange ity nanomboka hoy tamin'ny taona 2022 taona 2020 sy 2020 tsika zao zany hoe 13 taona zany no nampiasany na zany loko orange zany ho an'ny antoko TGV ka raha ho an'izay lafin-javatra zay manokana fotsiny na ny akanjo na ny kiraro na ny fampisehoana pahibe maso hitan'olona ny fanasongadinana n'izay loko zay de efa misy endriny ara-politika zany efa misy lafin-javatra manitsaka lalàna zany satria manana foronana amin'ny antoko politika ary zay no balizy ny constitution zay napetraka ho an'ny fanjakana mifandimby taty amin'ny
Repoblika fahatelo ane rehefa nitrangany lay hetsika lehibe teny amin'ny kianjany 13 metry tamin'ny 1 de tany nametraka an'le hoe tsy azo ataon'ny filoham-pirenena zay maka andraikitra maha-filoham-pirenena azy no mitatana ny antoko mba tsy hananana influence politika itsony ao anatin'izany antoko politika izany. Ka nananangana ny UNDD aza président Zafelber de tsy afaka nitarika mihitsy zany antoko UNDD zany fa Piasonam ny ministra ny fambolena ny ministry ny fiopina Emmanuel Rakotovahiny, docteur Emmanuel Rakotovahiny, Piasonam osika no nampitantanina zany antoko zany. Niverina teo amin'ny fanjakana Andriamatoa Didier Ratsiraka taty amin'ny taona 7 valo 9 fa tsy afaka nitatana ny antoko Arema ary nametraka fitandremana be mihitsy tamin'izany antoko Arema izany satria lalam-pandrenana no miresaka an'izany ary mbola nitazomina tao anatiny nay autonomie de province na province autonome zany. Ka Andriamatoa Rajonary Velipero no premier secrétaire national ny antoko Arema. Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa filoham-pirenena dia niezaka ny nametraka satria zay ny lalam-pandrenana ny antokony tamina lehibe n'antoko zay nieveriny tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara omena anjara fitantanana ny antoko zany nanomboka tamin'ny rarina Ivandrena Toandro, nanomboka tary amin'ny nandalo tany amin'ny Razoary Mihaja, nandalo taty amin'ny Ivan Randrisandratsiniony tao anatin'izany fitantanana ny antoko tiako Madagasikara izany. Zany hoe misy antony lalàna zany mba tsy hananana fironana any anatin'le antoko ary na fampiasana an'le sary samihafa aza sy le dress code n'le antoko de mila fitandremana zany satria ny vava filohan'ny Repoblika amin'ny teny an'iny ary na ny filohan'ny Repoblika manao an'iny lotriny dia tsy mampisy am'izay hoe endriky ny fanajana ny lalàna izay député Alain Ratsimazava ary ity no loza atan'izany adevitra zany. Fitokanana lapan'ny fitsarana tany Sainte-Marie tsy fatatsika aloha hoe inona ny lokony ihany am'izao tsika miteny zao am'ty latsinainy 22 août ty fa raha ny sary zay eo am-pelatanatsika ary sary zay nsotomotsika député Alain Ratsimazava tamin'ny pejy ny présidence dia ahitatsika fa miloko amin'ny loko zay ahitana n'lay volomboasary le lapan'ny fitsarana any Sainte-Marie. Izy tatsika io tsy isika ho any mamorona raha ohatra ka efa niova le loko taorina ny voan'ity sary ty adevitra hafa zay député Alain Ratsimazava na am'izao ritenenantsika izao fa izy io lapan'ny fitsarana Sainte-Marie izao de voalaza mihitsy ny ao anatin'lay hoe tsy fisiny zay fironana izay fa fanajana ny neutralité politique de l'administration anatin'izany tsy hoe ny olona miasa ao ihany ho an'ny tafika na ho an'ny mpitsara fa anatiny anko toy ny batimanto ka tsy adalan'ny filoha fandimona noka tany ny dadabe Tsiranana nandalo tamin'ny Andriamatoa de Ratsiraka nandalo tamin'ny président Zafelber, président Marc Ravalomanana na président Rajonary Mampianina ny tsy nandoko amin'ny lokon'ny antoko reny toerany reny satria no ajaina zay tsy fironana na ara-politika ho amin'ny fitondran-draharaha-mpanjakana izany na administration fomba itenenana azy. Tsy nahita lapan'ny fitsarana ny lokona menamena be tamin'ny andron'Andriamatoa de Ratsiraka isika na lapan'ny fitsarana ny lokona maitsomaitso sy mangamanga tamin'ny andron'Andriamatoa Marc Ravalomanana na lapan'ny fitsarana no lokona mangamanga amin'ny lokon'ny HVM fa zao misy trangan-javatra ohatran'izao maninona ny tsy nitazomina satria zay ny endriky ny bâtiment public hatramin'izay grisy fotsy mba hametrahana zany am'izay neutralité zay ary mba hanasongadinana hoe reto misy bâtiment na trano-mpanjakana ka tsy frappe masony olona hitsofoka ao dia hanana fironana trano fa maninona ny tsy maintsy lokona amin'ny lokon'ny EM le misy fuchsia, le misy grenat, le misy volomboasary le lokona bâtiment public am'izao fotoana izao ary hitatsika misy lokona orange
iteo le filoham-pirenena efa manao an'ilay couleur ary tsy miambamba mihitsy mampijoro orange ary mitodika avy mitodika avana mahita orange alors possible anie zany satria rehefa misy déplacement politique ohatran'ireny miasa daholo mibe ny tanàna tsika nafantatra fa misy olona vany marantsetra nandehanaka ny Sainte Marie, misy olona vany Mananara, misy olona vany Sonerano Vongo, misy olona Vavatenina, misy olona va Feneri-Veste satria ao anatin'ny faritra Nalanjorofo lay Sainte Marie de miasa mibe ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka sy ny loholona Madagasikara mitondra an'ireo mpakasitraka azy sy mpanohana azy ary zay fomba mampanao an'le volomboasary zany mitondra olona hivela an'le toerana hanaovana hetsika lehibe. Mbola tsy miresaka tsika hoe inona ny zavatra nataondrareo tany fa rehefa aveo resantsika deputé Anelaratsimbazafa fa amty fampiasana loko ohatran'ity raha misy constitutionnaliste, raha misy mpahilalana ary raha misy olona afaka mijoro tsara manoloana trangan-javatra ohatran'izao de ohatsika hoe fioara-pefy ary fanitsakitsahana lalàna ny zava-misy tahak'izao. Indrindra ny andokona ny lokon'ilay trano-mpanjakana makany amin'ilay firoana n'ilay antoko politika na ilay vondrona politika ho loko volomboasary. Tsy azy ny trano-mpanjakana iny amin'ny vahoaka iny ary volam-bahoaka ny nanaovana an'iny, tsy propriété privé an'iny ary tsy titre borné tamin'izany antoko zany ka ny lokona amin'izay lokony itiavany azy fa mivoaka malagasy ary volam-bahoaka ny nanaovana an'izay deputé Anelaratsimbazafa ka ilaina fahamaliona, ilaina fandalinana, ilaina fitonitsaina tsara ny amin'ny hoe atraizany fampiasana n'ity loko ity mba tsy isin'izay appartenance politique zay. Raha tsy zany mantsy de ambaratsika fa manitsaka ny lalàna zany deputé Anelaratsimbazafa. Amafisitsika foana zay filazana zay na manafaniry satria tena mahazendana mihitsy ny fahitana tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena maneho an'izany hoe endrika fitongilanana ara-politika nefa dia filoha ana repoblika. Fantatsika tsara fa anisan'ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pandroenana izay ataontsika hoe ny fanianana izay nataony filohan'ny repoblika tamin'ny nametrahana azy amin'izay andraiky ny mahafilohan'ny repoblika izay. Ao amin'ny andininy fa 7 dia paragrafa 3 zany amin'izay fianianana ataon'ny olona anankiray voafidy filohana repoblika izay de mametraka tsara mihitsy hoe minino fa hanaja sy hitandrana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandroenana sy ny lalam-panjakana. Izany de tsy ataotao foana zany fianianana zany ary atao hoe masina mihitsy izay endrika fianianana ataona olona anankiray izay indrindra moa atao eo mason'ireo vahoaka izay nanolotra ny fahefana voalaza ato anatin'ity lalam-pandroenana ity fa eo mason'ny gouvernemanta ny mpikambana eo anivon'ny antenimera pirenena sy ny antenimera-ndoolona ary koa ny fitsarana tampony sy ireo vahoaka zay nametrahana nanome an'izay fahefana ho an'ny filohan'ny repoblika izay no anatanterahany an'izany fianianana zany. Kanefa ankehitriny ditantsika fa marobe zany ireo fandikana indrindra hoa mafisiko ihany lalam-pandroenana kanefa dia mitoy ihany ny fitantanana n'ity firenena ity tsy mijoro ilay andrekina ny vahoaka malagasy amin'izay le hoe fiarovana ny izay fanajana ny lalam-pandroenana izay de tsy izy akory fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Manao antso avy mihitsy zay ankehitriny satria tsy azo ekena ny zavatra sala amin'izao hanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena ary lasa ao aorianao angambontsika dia raha sanatry sanatry mbola izao no mitoy de lasa anao zay saim-patany ange zay filoham-pirenena tonga eo ary atao hoe anao fanapara-pahefana amin'ny endriny rehetra mihitsy rehefa tsy mijoro zany fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana zany zay andrekina ny vahoaka malagasy kanefa dia asa iandry fotoana ahoana na miandry fisehoan-javatra ahoana zay vao andray ny andraikitra tandrify manoloana an'ireny zay fandikana ny lalam-pandroenana eto Madagasikara eny ka ny zavatra misy amin'izao fotoana izao de mampahira-tsaina ny vahoaka ihany mampanahira-tsaina satria lasa tsy hitantsony zay ifikirana ary tsy hitantsony zay zavatra
ataontsika hoe antenaina manoloana ny fitondram-panjakana zay mijoro ny rafim-panjakana rehetra misy eo re androm-panjakana sy ny sisa izay toa tsy mandray ny anjara andraikitra tandrify azy manoloana ny zavatra zay efa iaina ny vahoaka manahirana azy amin'izao fotoan'izao araky nefa nambara teo ihany dia tsy ny birao-panjakana ihany no ahitana n'izay endrika fandokoana ny loko ny volomboasary zay fa maro be ny endrika anehoana n'izany manerana Madagasikara amin'izao fotoan'izao hitatsika zany fa toa lay lokony atoko TGV mihitsy no efa ampidirina tsikelikely eo anatin'ny fotom-pisainan'ny malagasy ka hiteraka la ataontsika hoe fireketana ao anatin'ny sain'ny vahoaka mihitsy fe zany anty lokona atoko TGV ty zay tsy azo ekena zary tsy voatery hitovy fomba fijery ara-politika na foto-kevitra avokoa ny vahoaka malagasy fa manana ny safidiny ary zay ny mbola anamafisana ny tenina manafaniry teo hoe maro ny fitondram-panjakana zay ny fandimby fa ny tandriny an'izay fanajana any lafiny hoe fisarahana ny fitantanana ara-politika sy ny fitantanana ny raram-pirenena zay rehefa tonga eo amin'ny andraikitra na toerana mahafilohan'ny repoblika zay ka izany rehetrarehetra zany a dia hitatsika sesilany amin'izao fotoan'izao ny fanaovana tsinotsinona mihitsy amiko manokana de tena hoe fanososena an'le vahoaka malagasy mihitsy nge zao zavatra amseho zao fa asa hoe rovinitsika no ijoro sy anohatra manoloana ny zavatra tsy fetezana hita eto amin'ny tany sy ny firenena zay hitatsika fa miseho sesilany mbola horesahantsika na manafaniry rehefa aveo ny hoe zavatra nidirany ty fitondram-panjakany ty any amin'ny sehatry ny finoana sy ny sisa fa lasa miteraka korotana avokoa ary fikorotana-tsaina no hainany vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao mahakasika ny ataontsika koa ny mbola fitsabahany fitondram-panjakana amina sehatra manokana indrindrindrindra ny finoana eto Madagasikara. Efa natsidika deputé Alain Ratsimbazafy tamintsika zay le izy adevitra iny mbola mijanona iny adevitra iny ary tsy avelantsika iny adevitra iny satria zay ny antom-pisitsika fandarina miara-manonja iresaka lafin-javatra ohatran'izany fa ity adevitra ity koa deputé Alain Ratsimbazafy vao niainga fotsiny le izy de ozytsika hoe io fa manafangaro reto ary manitsaka lalàna reto ary ianao mihitsy ny namaky ny andiny voalohany sy ny faharoa tao anatin'izay nitondra an'izay adevitra zay deputé Alain Ratsimbazafy fa tsy mbola mamorona indray tsika fa any anatin'ny conseil des ministres manokana mihitsy no ny fanjakana ny maka andraikitra tsy mampandoa habatseranana samihafa fa aditseranana dia ny doanina ny habatseranana dia ny aba alaina eo anivon'ireo faditseranana zany ka ny fanjakana tsy mampandoa ny habatseranana tsy problème zany na de ao anatina situation de crise ary tsika ara-économique zay misy vola tokony hiditra amin'ny fanjakana satria misy kitana JMJ zay nafarana fa anky vare hoy sika devitra tsy fakahitana le izy deputé Alain Ratsimbazafy satria indray le lokona orange tahakan'izay hitatsika amin'ny sary rehetrarehetra nalefantsika teo de mbola eo lay kit JMJ zao hitatsika zao ary efa nresahantsika tamin'ny herinandro hoe inona moa no idiran'ny faritra vakina karatra manokana ny amin'ny fandaminana hoe ahoana ny jiro ahoana ny trano sy ny sisa manana komity mpandrindra an'izany mpiandraikitra an'izany ny JMJ zay fataony ny fiangonana katolikisa taona ka raha ohatra ka misy filana ataon'izy ireo de anjaran'izy ireo ny mijery amin'ny lafin'andraikitra rehetra hoe ity ny angatahana fanamorana avy ny fanjakana fa tsy endry vatsa amin'ny fanjakana ray manontolo any amin'ny faritra de mivory de zany le fampifangarona ny le raha-raha-mpanjakana sy le raha-raha-pinoana zany de mivoaka ohatran'izao ny lahatsoratra angezabe an-gazety tamin'ny herinandro navoaka ny gazety ty tanindrazana misy JMJ mada ampidirina loko politika misy manafoana ny fandraisana anjara grave be zany satria niemotra no lay couleur politika fa naninona tsy maintsy natao loko orange le izy deputé Alain Ratsimbazafy ary mitodika any fanjakantsika
ato amin'ny gazety Midi Madagasikara androany de mazava JMJ Mata avereny kely izy teo io JMJ Antsirabe désaccord entre la catholique sur la couleur orange du kit. Désaccord tsy vitivitevitra eo amin'ny samy katolika momba ny loko volomboasary ny kit. Vao ndresantsika tinge zany misy appartenance politique zany, misy existence politique zany amin'izany couleur orange zany. De entinao miditra any amin'ny fiangonana, entinao mandeha any amin'ny fitsarana, entinao mandeha any andretrarehetra, entinao manamboninahitra lefitra miazakazaka manao t-shirt. De mangina daholo manampahaizana malagasy mahita amin'izany. De le filoham-pirenena tsy miafina tsony manao an'ilay t-shirt polo orange, manao kiraro orange, manao araka izay tiany anaovana azy, de afaka miteny de mampijoro olona orange, nefa fantatra avy hatrany hoe inona le olana amin'izao fotoana zao. De lasa mivadika ho campagne permanente le izy satria nandritry ny vanim-potoana rehetra depuis 2019 zany, de manao fampielezan-kevitra foana le filohan'ny repoblika ary tsy miafina tsony eo ambadiky le loko volomboasary. Mbola resahantsika eo rehefa avy eo niendrika izay campagne permanente ataony filohan'ny repoblika izay. Fa iny aloha izy iny niteraka adevitra lehibe eo anivon'ny samy mpino katolika, indrindra ny tanora katolika le izy ny amin'ny hoe zay tsy handray an'io, zay tsy hoany, efa tafiditry ny loko politika ka le fiangonana sady mangataka ny tsy mandray fanomezana, tsy manda fanomezana. De lasa misy lafin-javatra manahirana ohatran'izao le izy deputé Alain Tsimbazafy, de lasa voahozongozona lay endrik'ilay finoana zay. Tsy de tiatsika moa no resaka an'izany fa lasa miresaka tsika satria adihevitra mivoaka ny gazety le izy. De ohatra ny zava-misy eo anatin'le Jesosy mamonjy idiran'le solombavam-boaka volomboasary, de io ny efa rany le fiangonana. Lasa misy veloka bay, lasa misy fifandrafina, misy fifamonoana, fandatsahana raha ao am-piangonana ary tafiditra ny mpitandro ny filaminana satria na ny antony tafiditra ilay couleur le volomboasary any anatin'le fiangonana. De ohatran'izany zava-misy hatramina filoha-pokotany zay tokony ampiseho an'izay neutralité izany, de voatery tsy maintsy mampiseho an'le couleur orange, de mitondra olona tseroa amin'izay déplacement politique ataon'le fanjakana, na de efa nitenen'ny FFKM sy ny CNOE aza hoe ajano ty fampiasam-bola be ty fanaovana fihetsiketsehana ty zavatra tsy mitondra voka-tsoa ty. Fa sahirina ny firenena amin'izao fotoana zao, crise ny anaran'izany, na de tsy tian'le fanjakana ary miresaka an'izany. Complexe be le raha deputé Alain Tsimbazafy, fa tsy maintsy pohirintsika le izy satria raha tsy miteny zany tsika amin'izao trangan-javadrao de zay le anton'le mahatonga le mba tsy rariny ihany. Fa maninona le fanjakana manao zay tiany atao migalabina ny volam-panjakana, mamorona fitokanana etseroa amina district, mamorona ho isika satria tsy possible zany filoham-pirenena zany hitokana pavé 450 mètres. Asan'ny faritra zany tokony vidan'le gouverneur manitsaka lalam-panorenana zany miaraka an'le be ny tanàna ao anatin'le commune urbaine zany, fa maninona tsy maintsy ny déplacena ny filoha andanim-bola be. Misy ministry ny fitsarana teo, ministry ny fitsarana afaka mitokana tsara ny lelam-pan'ny fitsarana, ou bien misy premier ministre afaka nanao an'izany, fa tsy maintsy mivoaka teo anatin'ilay plaque ve filoham-pirenena de miampaka amin'ilay ministry ny fitsarana. Ny bureau ny commissariat de police tao Sainte-Marie tsy maintsy ministre ve filoham-pirenena ve nandeha tany, nefa misy ministre ny police tonga tany toerana. À la limite misy sénateur, misy PM azon'ireo atao no niara-ny fandribona tamin'izany. Fa lasa mamorona fitokanana mba hahazoana an'le campagne permanente député Alain Tsimbazafy, mba hahazoana makatombona ka mety daholo zay ataon'le fitondram-panjakana mampijoro sy mandany volam-panjakana ary manao an'izay fitoaman'olona rehetra ho anatina fihetsiketsehana politika zay. Fa tsy azo atao zany any antokotiky Madagasikara fa adikainy ho fandikan-dalàna ka na mangataka lalana tsy omena, manao information na mi-informer ho an'ny fitondram-panjakana vao maika tsikena, ka na amin'izy roa mangataka lalana sy mi-informer tsy azo atao koa. De inona foana ary no atao? Mandeha ny amin'ny lalana rehetra eny sakana Andriamatomary Karavalomanana, tadiavina ny papier-ny tomobilina, fatarina izy ny délégation na miaraka aminy. Raha rana tsy afaka hivory ao anaty
tany malalaka amin'ny fefy misy vavady raha tsy afaka ivory ao anaty efitrano misy tafo misy rindrina misy varavarambe ny antokitsika Madagasikara tsy afaka akalaza ny anniversaire ny Andriamatoa Marc-Ravalomanana ary tsy afaka makalaza ny 20 taona ny antokitsika Madagasikara tsy afaka manapaka gâteau ary tsy afaka manao fampirantiana tsara fa manaritra ohatry mibanga mialina nefa le fitondram-panjakana manao zay tiany atao izy ary tsy vitany hoe mandika ny lalàna sy mangalatra ny lalàna ho amin'ny tombony manokana fa migalabina ny volam-panjakana campagne permanente ny anaran'izany député Alain Ratsimazafy miaraka amin'ireo fampanantenana be da be zay ho resantsika rehefa aveo député Alain Ratsimazafy. Ny tiako tsondrina manafaniry de efa tsy fanahina tsony zany zao ny hoe isina ady hevitra sy sanatriany vava korotany ao anivon'ny mpino katolika fa efa miatra kehitriny satria hitatsika ny lohateny an-gazety zay nivoaka androany iny hoe miteraka tsy vitivikevitra mihitsy iny fandraisana nireny kita ho an'ny tanora zay hiatrika ny GMJ mata 10 zay tanterana ny Antsirabeny. Eto moa zany de tsindriko tsara ny tenako de katolika ary anisan'ny mahasarotiny ahy indrindra zany hoe lafa ny finoana zany raha nahita an'ireny zavatra ireny kosa nefa de tena malatsindra raha maneho ny hevitro manokana manoloana an'ilay izy hoe efa tsy mety tsony kosa raha ny lafo ny finoana no tadiavintsika hopotehana amin'ny sehatra politika. Zava-dehibe loatra eo anivon'ny mpino katolika izany fionam-be any tanora isa-taona zany ary atao hoe fampivondronana sy fanomezana aloha hevitra ny tanora hodiniana mandritra an'izany zay mifantoko indrindra amin'izay lafo ny hoe fibanjinana ny hoavin'ny tanora zay ny fanolokolona andreo tanora eo mandritra an'izay andro vitsivitsy isiny ny fionam-be zay kanefa dia ny zavatra hita raha ireny fitaovana zay ho ampiasaina reny de hampidiriny ilay fitondram-panjakana ny anatin'ny fisaratsarahana ny mpino amin'izao fotoana izao ary tafiditry ny velam-pandrika ihany koa ireo tompona andraikitra eo anivon'ny mpino kristianina katolika. Miala tsy indrindra re tompoko fa na de tsy tokony horesahana amina plateau ohatra zao ara ny sehatra finoana dia tsy maintsy mijoro kosa tsika manoloana an'izany fikasana zay anapotehana ny finoana katolika zany hiteraka fizarazarana io ary izany loko politika zany tsy tokony hiditra mihitsy any anatina sehatry ny ara-pinoana ary voalaza ny lalam-pandroena nefa noresahana teto zany tapabolana lasa zay ao amin'ny andininy voalohany lalam-pandroenantsika sy ny andininy faharoa zay mametraka tsara ny tokony ho fisarahana ny eo anivon'ny fitatranana ny raram-pirenena na anivon'ny fanjakana sy ny sehatra finoana fa maninona ny finoana no kitikitihana sala am'izao ary amafisitsika fa korotana ne no hita teo anivon'ny finoana Jesosy mamonjy rehefa nidirany fitondram-panjakana ary akehitriny koa zany izay fionam-be any tanora katolika zay ho kasaina atao amin'ny faran'ity volana août izay sy voalondohan'ny volana septambra de io hitatsika miariary io ary entina trany ilay lokona toko TGV ampidirina any amin'ny sehatry ny finoana amin'izao fotoana izao sanatry ny vavaladiny lela ve hanapotika ny finoana eto Madagasikara ny fikasana amin'izao zavatra tanterahany eo nivo fitondram-panjakana zao maro ny finoana izay manomboka izy io tao anatin'ny volana vitsivitsy zay hitatsika efa miseho sesilany ny fanakorontanana isan-karazany de sanatry koa ve itsika eo nivon'ny mpino katolika ho tafiditra ao anatin'izany asa raha natadidy ianao na manafaniry fa nisy raha nafana teto amin'ny tany sy ny firenena zay anisany ihany koa hoe nampikorotana ihany ny fomba fijeriny eo anivon'ny finoana katolika ny nahitana tamin'ny lohateny gazety anankiray zay nahavoatonontonona tompona andraikitra ambony eo anivon'ny finoana katolika mialatsiny manonona anarana de ny archevêque Odon Maria Saine Razanakolona
zay mipetraka teo anivon'ny atao hoe alaionina mihitsy nyzany gazety zany zay gazety manohana ny fitondrana am'izao fotoan'izao maneho an'izany ary nametraka aiahany zany hoe fikasana amin'ny famonoana ny filohan'ny repoblika zany tena ataoko angamba fa tsy rary ny raha ny zavatra nyseho tamin'ireny fotoana reny kanefa aiza le fandraisana andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana n'ireny tompony gazety ireny hoe tompony andraikitra ara-pivavahana ambony eto amin'ny firenena no aiahina ifofona aina filohana repoblika zany ninitsy ny teny ny mpino katolika tamin'izany fotoana zany fa miseho sesilana izy am'izao fotoana zao na de atao marary tamin'izany fotoana zany na are hoe ray aman-dreny be edonivony zany finoana zany no voatontonona amina raharaha sala am'izany ka hitatsika zay na manafaniry fa mampanahy ny fanakorontanana amin'ny sehatry ny finoana eto amintsika ary mbola manao antsoavo ihany koa nefa eto ny hoe aoka itsika ao anatiny zany finoana katolika zany mba tsy ho voarebireby ny sasany fa hifantoka ao anatin'izay fanajana ny finoana zay ary ny eo anivo ny fitondrana ihany koa na ireo zay mikasa ny apiditra ny sehatra ara-politika ny anatin'ny finoana okare fa tsy mety izany everinareo na ny fikasanareo hampidirana nyzany lafiny ara-politika amin'ny sehatry ny finoana zany fa tsy mahasoa ny fireneny zany ary sanatria orinao lasa hiteraka korotana ininivo ny fiarahamonina mihitsy ty fomba fijery amin'ny lafiny hoe loko politika sy ny finoana ty zay anairanay any tompony andraikitra isatsokadrany zany na neo anivon'ny fiangonana na neo anivon'ny fanjakana ary indrindrindrindra ho atsika kristianina izay atao hoe mifototra am'izay lafin'ny finoana izay de mba tsy ho voarebireby na ihany ko ho voasarika amina zavatra manahirana sala am'izany satria tsy izay ny antony ijoroantsika fa ny finoana an'Andriamanitra. Ovakitsika ty latsoratra ny gazety tamin'ny gazety ty tandrazana ty député Alain Ratsimazafy mahakasika indrindra amin'ilay ino moa zany kit zay hiatrehany amin'ny GMG andehan'ny 10 zay ho tanterahany any Tsirabe amin'ny 13 ny volana aogositra ka hatramin'ny 4 ny volana septambra. Zao ny nambaran'ilay latsoratra ny gazety GMG Mada Antsirabe miteraka tsy fitovim-pijery ilay fampidirana loko politika. Zany hoe le lohateny gazety teo zany de ilay article mihitsy no vakitsika satria misy mangataka amintsika hoe mba vakio le izy de vakitsika le izy. Lasa adevitra eo anivon'ny fiangonana katolika ilay fampidirana loko politika. Misy mpizaika avy amina paroasy katolika vitsivitsy nanafoana ny hofandraisany anjara amin'ny GMG Mada 10 na ny fianambeny tanora katolika eto Madagasikara andehan'ny 10 ho tanterahana ao Antsahatanteraka commune Andranomanelatra Antsirabe manomboka ny 3 aogositra hatramin'ny 4 septambra ho avy izao. Raha loharanom-baovao azo antoka sy tena mari-potitra. Antony zany ilay kito nomeny filoham-pirenena Andro Rajoelina mivady izay voalaza fa tsy araky ny modely nomena no tsy lokon'ny katolika. Betsaka ihany koa ny religiozy menimenina no io trango io. Eny fa hatramin'ny lohandohan'ny mpisorona sasany aza raha ny loharanom-baovao azo antoka avy ao anatin'ny fiangonana trano. No ny rafitra katolika nefa dia manaraka izay tapaka seken'ny eveka ny religiozy sy ny ondry tsy manozongozona ny finoana saingy misy ihany ny safidy ny anafoanana ny fandehanana. Zay no famakitsika milay lahatsoratra tao anatin'izay gazety izay. Tsy isika ho isika mamorona fa miezaka mitondra an'ilay hevitra rehetrarehetra mivoaka avy amin'le fizaram-baovao tsika député Alain Ratsimazafy. Hoe tsy mipetraka mihitsy ianareo fitondram-panjakana fa zay irika rehetrarehetra satria mahatsiaro tena ho tsy mahatoko tena tsony le fitondram-panjakana député Alain Ratsimazafy ka rehefa tsy mahatoko tena de hidirany daholo ny sehatra rehetrarehetra aseho aneny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay ahafahany mandeha. Fa
misy présence an'le fanjakana ary tsy vitany hoe misy présence an'ilay état ao anatin'izay zavatra ataony fa ampidira ny loko politika fantsahana andininy ao anatin'ny lalam-pandrena zay député Alaina Tsimazafy tsy fampifangarona ny raha-panjakana sy ny resaka finoana andininy voalohany miresaka an'izany sy ny andininy faharoa andalana fahatelo amin'ny lalam-pandrenana fahatelo amin'ny andininy faharoa zay alinéa 3 miresaka an'izany de mbola azo ny rehetrarehetra ho saina ve fa tsy manao fampelezan-kevitra tsy mbola mikendry ny 2023 le fanjakana de zay nge ny tenentsika hoe campagne permanente le ataon'le fitsondram-panjakana satria akoatra ny fampiasana an'le loko politika akoatra ny fanaovana an'le hetsika etsero anatin'le oeraoeraka mitady zavatra otokanana any anivon'ny district ka na zavatra tsy ngeza be de manahoana ary tsy tokony isehoan'ny filoham-pirenena fa misy ministra ao misy gouverneur ao misy député ao misy olo ben'ny tanàna ao tokony hanao azy de tsy maintsy mijoro le filoham-pirenena satria izy no mila mampiseho ny tenany mbola hibriguer ny poste président républicain ndray amin'ny 2023 zay le zava-misy eto Madagasikara fambony zany resantsika rehetrarehetra zany de mbola mampanantena ndray amboarina ny lalana de mahazo an'ty RN5 ty zone rany vonga misy port tsara tare ataotsika ery mampifandray jusqu'à tramy mananara misy fiaramanidina ndray mba azonareo manokatra tsara n'le lalan'ny fizahatany ho an'ny taxi be misy bus manodidina ny 500 ka hatramin'ny 1000 isa ho ana filera textile misy fanaovana orinasa lehibe azona mampiasa hatrany amin'ny 2 alina ka hatramin'ny 4 alina piasa akoatra ny téléphérique zay mbola tsy tafototra makaiza zay le tenentsika hoe campagne permanente le izy de mbola milaza anao ziminazy mahazaka olona 7 arivondray fa nga fampelezan-kevitra zao sy fampelezan-kevitra kay an'le fitondram-panjakana nanomboka 724 mandraka ialany 2023 fa nitsika aloha de fantatsika tsy misy Andriamatoa Rajoelina miverina amin'ny fanjakana eo fa itsika de miteny mazava Andriamatoa Marc Ravalomanina ny averintsika eo tsy miafina an'izany tsika satria izay netaetam-bahoaka any amin'ny sehatra rehetrarehetra misy azy fa na zany naty zany de osika hoe io de miendrika edikevitra io député Alaina Tsimazafy ao anatin'le concertation nationale satria efa mangalady le fanjakana le campagne permanente efa mandeha am'izao fotoana zao ka raha mandeha le campagne permanente zay ataon'le fitondram-panjakana de osika hoe tsisy tsony zany l'égalité des chances ny samy candidat tsy vitany vohitsaka ny lalam-pandrenana fa vohitsaka ny lalàna amin'ny fifidianana mendrika tokony dinian'izany ary mandeha mbola mangaladiany anaty fokotany lay député ampanjakana mametraka filopokotany manaisotra filopokotany na de ambarany lalàna azy fa fifidianana ny nanaovana filopokotany ao arin'ny fifidianana be ny tanàna ka aiza ianao manam-pahaizana malagasy mbola hitaza-potsiny ve hijanona ho mpimemimenina sy ho majorité silence zany amin'ny toerana misy anao ve ka tsy afaka mba hiteny zava-misy eto Madagasikara ka mevana ho amin'ny mpanararom-pahefana sy ny mpanitsakitsaka lalam-pandrenana sy lalàna tsisy mpiano madinika ary tsisy mpiteny ny zava-misy soa aloha fa mbola hijoroantsika eto anatin'ny ekipa miara-manonja député Alaina Tsimazafy ny miresaka izany ary tsy ananantsika havana ary tsy hitsitsika fotoana sy andanitsika roro zany satria veritsika hoe misy zavatra tsy mety eto de mila resahana député Alaina Tsimazafy fanampin'izay na manafaniry ao anatin'izay ataontsika hoe fitsapahan'ny fanjakana ny anatin'ny sehatra finonja ihany de efa hitatsika zay zany ny vokatra tamin'ireo antokom-pinoana roa samy hafa ny resahana teoreo ary eto de anaovana antsoavy mihitsy ny tsy hidirany fitondram-panjakana intsony amina antokom-pinoana hafa satria dia zavatra saripady loatra izany sehatra finoana zany eo moa anao teo namana faniry miresaka an'le hoe campagne permanente hitataratra zany am'izao zavatra hitatsika miseho sesilany ataony eo anivony fitondrany zao kanefa raha ny antoko hafa ny manao hetsika na famorina
dia hitatsika ny setriny amin'ny endrika fampiasana amin'ireo mpitandro ny filaminana. Zany no entina ilazana fa efa tsy miperaka intsony zany lafin'ny demokrasia zany eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa zay tiany fitondrana atao no ataony alina vahoaka malagasy ampahatrainy dia tsy manana hery intsony anoerana na ihany koa ijoroana manoloana ny zavatra misy zay hitatsika fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany anjarantsika vahoaka no misaina sy mandinika any zavatra ataony ty fitondram-panjakana ity. Ivirana kely na manafaniry satria sendra eto ambany masoko ilay décret mamaritra an'izay le lafiny hoe fametrahana an'ireo lehibe bokotany ireo. Ny amo de ialana tsiny aminao fa de ao anatin'ny sehatry ny lalàna avokoa ny décret ny constitution sy ny loi zay misy no matetika anamariako ny zavatra resahantsika eto amin'ity plateau ty mba tsy hiteniteny foana tsika fa zavatra mitombona sy marina no ampitaitsika sy ifampizarantsika amin'ny vahoaka zay manaraka ny fandarana. Ny décret 2009-890 zay nivoaka tamin'ny 2 Jolay taona 2024 averiko indray mandeha ny décret 2009-890 zay nivoaka tamin'ny 2 Jolay taona 2024 no décret mamaritra an'izany fifidianana lehibe bokotany sy ny lefiny zany. Voalaza araky ny efa nambaranao teo ao anatin'izany décret zany ny fametrahana an'ireo rafitra ny anivon'ny fokotany amin'ny alalan'ny assemblée générale na ny fivoriam-pokon'olona zay tanterahana isaky ny fokotany zany ary ireo fokon'olona reo no manao ny fifidianana ary zay olona nahazo vato be indrindra anankitelo lahatra zany na hoe ny telo nahazo vato be indrindra am'ireny no anaovana zany amin'le fametrahana any lehibe bokotany sy ny lefiny. Mifanohatra amin'izay nefa ny zavatra hitatsika ety anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao satria hitatsika fa maro ireo lehibe bokotany zany amin'izao fotoana izao no esorina amin'ny toerany ary soloina an'izay itiana alona azy zay hitatsika fa fandikan-dalàna ihany koa zany zavatra zany. Manahirana moa no nandrehan'ny teniny mialatsiny Andriamatoa préfet fa ianao anisany nanamarika an'itiny hoe ary ny olona tendrenireny ange de olona avany amin'ny vahoaka ihany natolotry ny vahoaka ihany mazava ny resahany décret io Andriamatoa préfet rehefa lalàna de lalàna ampiaritsika eto amin'ny tany sy ao anatina assemblée générale na ny fivoriam-pokon'olona no natanterahana ny fifidianana filoha-pokotany sy ny lefiny. Ny akoatr'izay toko de fandikan-dalàna zany. Eto ihany koa ny zavatra tiantsika marihana de ny hoe telo volana aorinan'ny fifidianana na ny fametrahana na ny voan'ny voka-pifidianana be ny tanàna no anatanterahana an'izany fifidianana filoha-pokotany zany. Marihana nge fa ireo lehibe pokotany misy eto amintsika amin'izao fotoana izao de maro amin'izy ireo no chef pokotany na lehibe pokotany efa tany amin'ny taona 24 tany ho any ny nahalany azy chef pokotany. Efa antonany maro be zany tsika tsy nyroso tamin'izany sehatry ny fifidianana chef pokotany zany zay atsapahatsika fa maro zany ny vanim-potoana zay efa nandeha na ny mpitondra ny fanesy teo fa tsy tonga tamin'izay fametrahana ny chef pokotany zay amin'ny alalan'ny fifidianana izay. Nefa taddio fa ny fananatsika lehibe pokotany zay niainga tamin'ny safidin'ny vahoaka izay de anisan'ny mampirindra ihany koa ny anivon'ny fiarahamonina. Kajigagitsika amin'izao fotoana izao raha miseho sesilany reny olana na korotana ny anivon'ireny fokotany reny satria lasa nisy olom-bavam-bahoaka zay tsy manana fahefanana kely akory ary amin'ny sehatry ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana sy ny sehatry ny service mpanjakana zany fanapaream-pahefana toy ny fokotany no lasa miditra ka miteraka an'izany savorivory zany hitatsika zany indrindrindra teto amin'ny Antananarivo renivohitra. Izany no anehotinay eto anivon'ny fandarana miara-manonja isan'andro an'ireo fandikan-dalàna mifanesy eto amin'ny tany sy ny firenena angatahana ny
tompony andraikitra mifanandrify am'ireny zavatra ambarana ireny a mba handray ny andray andraikitra tandrify a satria dia lasa firenena ao anatin'ny atsotsika hoe tsy fahanarahan-dalàna tanteraka ty firenentsika ty raha izao zavatra miseho sy hitatsika sesilany zao a no iainana namana faniry. Zay amin'ny ankapobeny ny fanazavana momba reny hoe fantsahana lalam-pandrena, fantsahana lalàna, fantsahana décret. Io zao de hitatsika décret io tamin'ny 2 Jolay 2022. Zany hoe tao anatin'ny fotoana ny teteza mita izy ihany no nampanaiky, izy ihany nandray an'izany décret na didim-panjakana izany fa izy nefa tsy manaja an'izany le fanjakana. 2022 lalam-pandrenana vaovao tamin'ny alalan'ny karapokotany napetraka fa izy ihany tsy manaja n'lay voasoratra sy votoatiny zany lalam-pandrenana zany. Antony mahatonga antsika hiteny miteny mahitsy mihitsy ny am'izay tompona ndraiky zay mbola mieritreritra fa mpiambina ny constitution io na gardien io lalam-pandrenana io zany ny aminy hoe mbola hangina ve ilaza fa ara-dalàna foana fihetsika rehetra zay mandeha am'izao fotoana zao ka tsisy fitsabahana andraikitra zay voarara ny lalam-pandrenana ao anatin'io a zavatra sy fomba mampanao ny fitondram-panjakana io. De tadiavintsika zany am'izao fotoana zao reo moralisateur rehetra de mpialaina tsy majafy manaiky trangan-javatra oatra zao indrindra reo mpisehatra eo an-tontolo ny fifidianana ho an'ny fanaraha-maso. Raha am'izany KMF Knoe raha am'izany safidy sy reo sehatra rehetrarehetra afaka mijoro ny groupe des experts nationaux ny FFKM ary ity adevitra mahavoatontonona fiangonana katolika ity. Everitsika efa misy tompona andraikitra voalohany eo anatin'ny fiangonana katolika ary misy fivondrona-be ny eveka ao zay tsy mitsahatra mitondra an'ireo karazana tsipiteny fonjakevitra hanitsiana ny dia ny fitondrana fa am'izao fotoana zao izy mihitsy nary zareo mihitsy no tratra n'izay influence le fitondram-panjakan'izay ao anatin'lay finoana. Inona ny mba hevitra izy ireo manoloana zany? Misy hetsika lehibe zay tiany ny tanora ao anatin'izany fiangonana katolika zany dia anisany tony JMJ tony. Tsara manamarika manko fa Papa Joany Paul Faro no anisany nivoy sy nitondra an'io a resaka fionam-be ny tanora katolika io. Tsy jijy io a na hoe journée internationale de la jeunesse fa ity andro ho an'ny tanora katolika. Ka zany lafiny zavatra zany mba ampisinda ny aiasy ny adevitra rehetrarehetra eo anivon'ny mpino katolika ary mba tsisin'izay fisaraham-bazana zay de miendrika tokony isy teny ao anatin'izao adevitra zao de pitialaina tsy mazafy tahaka ny joron'ny fiangonana katolika mahakasika indrindra fametrahana pilona na andrimby tery amin'ny tokotanin'ny Saint Michel tery Aparbe na Tambarinandrina tamin'ny fandalovan'ny hoe étude na téléphérique handalo tsy lavitra ny katedralin'Andohalo. Nijoro ny fiangonana manoloana izany everitsika de pitialaina tsy mazafy fa tsisy mihitsy ny tokony ho fahamenarana na fahanginana eo anivon'ny tompona andraikitra lehibe an'izany fiangonana zany ka mety hoe sahanda izany kito no meny fitondram-panjakana izany raha toka izay neverina fa hitazomana ny ondry na ny mpino ao anaty vala anankiray ka tsy dira ny resaka loko politika am'izany adevitra resantsika zany. Raha tsy zay mantsy le izy de namamendrika ho foraisana anatina adevitra tsy ombonana lay mpitarika an'le fiangonana ka mitarika fisaratsarana zany nefa sensible an'izany ny mpino. Ary zay nambarany lalam-pandrenana hoe tokony avaka tsara mihitsy ny andraikitra ny fitondram-panjakana sy ny resaka finoana tsy isika ny mamorona ary tsy isika ny nampandany an'io lalam-pandrenana io fa le fanjakana am'izao fotoana zao ihany nandany volana anao fampelezan-kevitra an'izany hoe fidio ny eny rehefa avy nataon'ny
conseil consultatif constitutionnel CCC zay folohan'ny ACC amin'izao fotoana izao no nitarika an'izany CCC zany nakafakakevitra momba ny fanaovana ty lalam-pandrenana ity donc ametrahantsika fanontaniana mbola mety ve zao zava-misy zao araky ny fomba nandrafetany azy sy ny ekipa teknika ve ny fanajana n'io lalam-pandrenana io sa efa misy violation be da be araky ny nambarany gasy leo ny anatin'io lalam-pandrenana io de politika ny antevitra fiteny zany olona zany député Alain tsy mazava fa tsy angina fotsiny am'izao raha ohatra ka mbola misy anam-pinao an'izay ahafahantsika miditra anatina loha hevitra ray hafa zay amaraparanantsika ny miara-manonja amin'ity maraina ity. Zava-dehibe moa zay afatra efa nampitainao zay na manafaniry ary andrasantsika ny fihetsika ireo fimbonamben'ny eveka manoloana n'izay mahakasika ny raharaha ny katolika amin'izao fotoana izao dia hitantsika moa ny toy any itsika raha teo eto amin'ny fandarana dia isan'andro misy vaovao azotsika dia ifampizarantsika amin'ireo mpanaraka ny fandarana angamba ataoko fa efa ampy zay ary misy hosaintsaina ny fihetsika sy ny fomba mampanao an'ity fitondranyity manoloana ny finoana amin'izao fotoana izao. Eny ary amaraparanantsika ny adevitra teny am-piandohana dia niteny tamintsika teo hoe manantanina ny fitokonana fahobe any Royaume-Uni zany amin'izao fotoana izao satria dia tsy zaka ny fiakaran'ny vidim-piainana zay efa manodidina ny 100% ny taux d'inflation zany ary hanatratra any amin'ny 3.1% io any volana oktobra araky ny vinavina ataon'ny gouvernement sy manam-pahaizana any Royaume-Uni de efa manomboka azy ny eny anivo mporo manomboka azy eny anivo an'ireo metro samihafa sy amina karaza-pitaterina hafa ary manomboka azy ireo tatsaha sy syndicat zay matsiaro fa tena tsy afahana miaina ny fiakaran'ny vidim-piainana any Royaume-Uni ary mitady amin'izay revalorisation salariale zay zareo ka hoenotsika zany ty vidéo ty mba ahafahantsika mahita ny amin'ny hoe efa mijoro ny sehatra rehetra na any amin'ny firenena mandroso aza zay tsisy mpitandro ny filaminana manakana ary tsy misy fitondram-panjakana amin'ny teny hoe hanongam-panjakana reto olona reto fa de zao fampiasana amin'izay lalàna izay mahakasika ny fahafahana hitokony amin'ny rehefa zavatra misy tsy zaka no ataon'ireo vahoaka any Royaume-Uni amin'izao fotoana izao dia arahantsika ity fanadiadiana ity dia hiverina iresaka kely amintsika zay député Alain tsy mazafy sady amarina ny adevitra rehefa aveo fa hoentsika isaitsainana hoe traiza ianao ry malagasy amin'izao fotoana tenenantsika izao dia milahatra zao ny antsiranana milahatra amina resaka solika efa nambara fa ampy tsara ny famatsiana tonga ny sambo fikorotanana kely fotsiny amina resaka provisionnement misy teo fa tsisy ahina nefa zany zava-misy eto Madagasikara. Ndao Rafaly. C'est une première depuis 1989. Le port de Felixstowe, dans l'est du pays, complètement paralysé par une grève des dockers. Ce dimanche matin, les employés du terminal ont cessé le travail pour 8 jours. Ils demandent des revalorisations de salaire. Les gens sont tellement en colère qu'une entreprise ne veuille pas partager ses profits alors qu'elle a réalisé 240 millions de livres de bénéfices ces 2 dernières années. L'entreprise se défend et dit avoir proposé une augmentation de 8%. Les chiffres concernant nos bénéfices sont fantaisistes. Ils n'ont rien à voir avec ce que nous réalisons. Mais nous faisons des bénéfices. Nous sommes une entreprise prospère et c'est pour ça que nous payons bien. Pas de quoi convaincre les dockers, alors que l'inflation atteignait 10% en juillet et pourrait s'élever à 13% en octobre, selon les prévisions de la Banque d'Angleterre. Il y a quelques années, une augmentation de salaire de 7, 8, 9%, n'importe qui aurait sauté dessus. Désormais, cette inflation galopante alimente la plupart des conflits sociaux. Le pays connaît en effet un été du mécontentement. Dernier mouvement en date, celui des transports. Vendredi, le métro londonien était à l'arrêt et seul un train sur 5 circulait le lendemain.
Les temps sont durs sur le plan économique parce que, comme vous venez de le dire, il y a une inflation galopante, elle est de plus de 10% et on annonce encore une augmentation à l'automne, ce qui s'est traduit par une augmentation des prix des denrées, notamment des denrées alimentaires de base, mais aussi de l'énergie. Alors, on est à la fin de l'été, mais bien sûr, c'est la perspective de l'hiver qui effraie les Britanniques, en sachant qu'il n'y a pas en Grande-Bretagne une régulation des prix. Ce sont des prix qui sont fixés sur le marché libre. Pour vous donner une idée, on estime qu'un foyer britannique paye en moyenne environ 5 000 € de gaz pour l'hiver. Et les salaires n'ont pas suivi. Et donc, la demande qui est exprimée par ceux qui font grève, à la fois dans le public et dans le privé d'ailleurs, c'est une augmentation des salaires qui puisse compenser l'effet de l'inflation. Iny izy ho antsika mpiaino zany ho an'izay nijery fahitalavitra aloha zany de nahita an'le interview zay nataona fahitalavitra vahiny ndresaka n'lay menasina grevy zay efa manomboka mandeha mihitsiny zao satria atao amin'ny portny Felix Stone zany zao dia nisy fanambanana fitokonana rehefa natomboka izy ireo mandritry ny 7 andro. Fa jerevantsika tsara ny endriky ny fitokonana député Alain Ratsimazava dokera reny mpitokany reny fa tsy misy mpitandro filaminana misakatsakana, tsy misy famoana didim-panjakana na fifampiresana ny amin'ny hoe tsy maintsy miverina miasa ianareo fa mahatsapy izy ireo hoe misy zavatra tsara dalàna de mitokony zay. De mandeha koa ny any amin'ny tontolon'ny lamasinina fitaterana, mandeha ny any anivon'ny poste, mandeha ny any amin'ny resetra maro samihafa hatramin'ireo syndicat. Satria saika voakasika zany ao anatin'izao hoe fiakarany vidim-piainana, inflation galopante araky ny fomba fiantson'izy ireo an'izay, ary zay moa fomba fiteny azy. Ny amin'ny tsy zakana izy na amin'ny endriny sakafo fotsiny azy sy ny énergie mifakaiza amin'ny eto Madagasikara zany resantsika zany. PPN anie zany resaka sakafo zany. Énergie rehefa miresaka énergie de resaka solika sy herinaratra zany. Ary voaresaka ao anatin'izany koa ny tontolon'ny gaz. Zareo moa tena mampiasa gaz be indrindra satria anisany misy an'lay atsika mamirifiry ihany, dikan'izay mila an'lay fanafanana ka mandeha amin'ny alalan'ny gaz ny fitaovana maro samihafa. Ary fitaovana an-dakozia koa de ampiasain'izy ireo amin'ny alalan'ny gaz. Ny azy moa tsy mitovy any anteny fika firenena efa mandroso mampiasa an'lay resaka charbon zany, charbon. De efa tonga am'izay ny adevitrany Royaume-Uni am'izao fotoana zao. Mandeha ny tombana hoe 240 millions na livre ane ny lanjam-bola zany, unité zany ana vola ho an'ny any Royaume-Uni. Ny tombaritra fa zao le fampiakarana karama fito 10% tsy ampitsony ho an'le mpiasa any toerana. Ka miendrika ny hoe jerevo le fampiakarana karama satria le inflation galopante ambony be le fiakarana le vidim-piainana. Le pouvoir d'achat tsy mifanaraka an'izay mihoatra n'lay charge rehetrarehetra na charge fixe io. Charge fixe ohatra ny resaka herinaratra, ny resaka gaz, ny resaka internet maromaro. Zay tsy maintsy andohavana vola isam-bolana akoatra ny resaka fampianarana zany. Zany ny endriky ny demokrasian'olona ary zany ny zava-misy maneran-tany, tsisy mahazaka ny isondro-bidim-piainana io. Fa maninona ianao ry malagasy no ampirorona tendaina tsy afaka miteny, tsy afaka mivoaka ny trano fa malaiky ihany. De tonga le tenin'ilay tale général Ninstat ny aminy hoe tsy mbola olana nge io resaka sondro-bidim-piainana io satria mbola 6%, 7% fa mbola tsy a 2 chiffres le izy. Donc iandry ipoka ohatry ny Royaume-Uni zany 10%, hiakatra 13% prévision-ny mois d'octobre zany vao tonga saina le malagasy. Nefa zao rehefa tsy zakan'le malagasy le mahazo azy. Député Alain Ratsimazava ataontsika fampieritrretana iny fa manakambara-betsaka moa ianao manoloana izay indrindra. Tsy mifanalavitra amin'iny situation iny na iny trangan-javatra iny no miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny amin'ny lafiny hoe tsy fahazakan'ny vahoaka intsony ny fiatrehana n'ity vidim-piainana ity satria
raha ny zava-misy ainantsika amin'izao fotoana izao no manafaniry hitantsika fa maro ny olona no velotaraina sy menomenona mahakasika an'izay lafiny ara-tsosialy zay ary indrindraindrindra moa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny fiatrehana nyity fidiran'ny mpianatra ity na manafaniry dia anisany tena mafy amin'ny ray aman-dreny mihitsy satria ny zavatra hita eny an-tsena zany amin'izao a dia miakatra hatrany amin'ny 500 mahery ihany ho any ny ireo fitaovam-pianarana zay entina zany ampidirana amin'ny mpianatra amin'ny volana ambony volana septambra ho avy zao io na fisokafana indray amin'ny taom-pianarana vaovao a dia any le ray aman-dreny no tena mitaraina mahakasika an'izay fiakarany vidim-piainana izay hitantsika nefany a ny karama raisina eny anivon'ireny orinasa tsirairay reny fa dia tsy mahasahana mihitsy a an'izay fiatrehana ny fiainana andavanandro zay hitantsika ihany koa ny ireo olana samihafa zany zay atrehan'ny isa-tokantrano e na amin'ny lafin'ny transport araka ny resahana teo zao de mitovy tsisy valaka ohatran'ny eto amintsika eto hoe ny fiatrehana an'ireny firanandavanandro reny a dia tsy mahasahana intsony a ny vola mity eo anivon'ny tokantrano tsirairay ka ilaina zany ny mitady vahaolana aingana ho an'ity firenentsika ity raha tsy te hiroso amin'izay hoe olana goavana toy ny any Royaume-Uni reny satria ny olona zany de ao anatin'ny tena hoe fahasairana tanteraka faharoa manarakaraka an'izay fanamariana de amafisina ny hoe manana zofeno ange ny eo anivon'ny syndicat ohatra maneho an'izay tsy fahafahan'ny nany hoe ny fandavany zany na ihany koa ny fanamariana na ihany koa ny fitarainana zay ataony a manoloana ny tsy fahazakany tsony an'izay zava-misy ainany ny anivon'ny fiarahamonina ireny ny eto amintsika nefa de hitantsika fa ao anatina fampiasa-kery foana no anehoany eo anivon'ny mpitandriny filaminana an'ireo olona zay maneho hevitra ampilaminana eto amin'ny tany sy ny firenena zany rehetra zany de hitantsika fa tsy mifanaraka intsony a zay hoe fampiarana ny lafin'ny demokrasia eto Madagasikara izay mampalahelo moa zany na manafaniry fa de zay ny eto amintsika e ary ataontsika zay atao hoe mba hatonga saina ny vahoaka malagasy a handray ny anjara tandrify manoloana ny fijoroana amin'izay lafiny hoe tsy manaiky ny tsirariny ampiarina amin'ny malagasy izay zay amin'ny akabe ny fandarantsika fa misy osaitsainy rehetra zay mbola afaka hoentsika amin'ny fandarana manaraka iny deputé Alain Ratsimazafy a iny zava-misy eo iny fa tsetratsetra tsy aritra kely fotsiny lazana zany fa nisy fahatapahan-drano a taty amin'ny boribory tamin'ny fahefatra taty a dia faritry soanerana tany hoany a de sarotra ny iverenany zany rano zany fa rehefa tavaverina indray mbola tsy mety ndray le izy a any am'le fitaovana mihitsiny zany sy le pièce ampiasaina zany no manahirana de mampimenomenona amponina manodidina ny boribory tamin'ny fahefatra iny a tokony hojereny jirama akaiky de akaiky mihitsy a izay a fahatapahan-drano a zay a nahazoantsika ny vaovao a omaly izay akoatran'izay angambany a dia ny mitondrantsika ny adevitra ny amin'ny hoe mandrasany rehetra satria mandeha be zany io adevitra satria efa akaiky zany fa 2020 androany 7 andro sisa zany a de ho avy le GMJ any Antsirabe any Andranomanelitra deputé Alain Ratsimazafy dikan'izay efa misy fivoriana samihafa isaky ny paroasiny rehetrarehetra any zany dia manao fandaminana andehanana kanefa misaraka le hevitra zany vokatra ity kitony men'ny fanjakana hatramin'izay nge tsisy an'izany fa zao nanjary nisy an'izany satria be loatra le fitsabana ndraiky le fanjakana sy te hiseho de misy virusy miparitaka hafahafa taky ny efa virusy nanomboka tery koron-drano tamin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy de ohatrany nefa mahitana an'izany koa tany amina fiangonana hafa tany faritra loatra tany de zao ty efa manomboka tafiditra tsikelikely izy ary ho adevitra lehibe eo amin'ny fiangonana katolika romana tena mila fitandremana lizy fa io mo everitsika fa mba misy olon-dehibe tonga saina ihany ka afaka nandray ary indrindra ny afatra nentinao teo deputé Alain Ratsimazafy amin'ny ampinanao hoe aoketsy apetrao amin'ny fitombenany mafinoana azy sy ny fiangonana azy ndresaka fa aza ampidirana amin'izay adevitra politika izay a tena marina sika deputé Alain Ratsimazafy alohan'ny anaovantsika veloma sady anao veloma ihamo ianao zany no azay tsy voateny rehetrarehetra tao fa amin'ny heriny anoty izao ndray vao tafaradalansika raha angatahantsika mafy a fitahin'ny ao ambony zay fotoan'izay afatra kely angamba no apetraka namina faniry ho an'ny mpikatroka atiky Madagasikara ao amin'ny commune Ampanefy zay
anao ny redynamisation itsika na ny fameloma masony atoko amin'ny asabotsy ho avy zao fa 7 ny volana aogostra zany taona 2024 amin'ny sabotsy ho avy zao io amin'ny 2 ora no ora zany zay ionatsika amin'io asabotsy ho avy zao io eo moa zany de efa mikarakara ireo tompona andraikitra any atoerana anisan'izany Ramatofara eo ihany koa Andriamatoa Henri sy ireo vehivavy tiako Madagasikara sy ny tanora tiako Madagasikara any atoerana amin'izay fanomanana rehetra hiatrehantsika an'izay redynamisation ny atoko tiako Madagasikara izay koa eto de manentana atsika pikatroka tiako Madagasikara eo ihany koa isika izay resy lahatra ny fanometanana amin'ny antoko tiako Madagasikara fa amin'ny asabotsy ho avy zao zany ny fionambiantsika eny ampanefy amin'ny 2 ora ny fotoanantsika eto am-pamaranana dia tsy hay ny tsy hitondra ny teny fisaorana ho antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja ity dia ametrahana ny veloma finatritsika ary mbola eona amin'ny heriny androany indray veloma tompoko toraka zany de mametraka ny veloma mandrapiresaka ho atsika indray ary manome fotoana toy ny ora mahazatra atsika ho an'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada solomavambaoka fa hadevitra hafa indray no etsika ho andrapitsy fa dia mandrapitafa tomplasy tompoko vavy